Isaorana isika mianakavy amin'ny fanarahana ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity andro zoma ity. Araba no atolotra antsika mianakavy izay tsy hanavahana. Na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny Rahamasina na ihany koa ianao teratany vahiny fa misy ny mpandika teny dia arabaina daholo toy ny fanaontsika atao araba ny manjaka miadana ka samy mahazo ny lafivalo izany. Isaorana ihany koa ilay nahary satria hanome ny andro vaovao isika ary izany dia tsy atao ambany zavatra mihitsy satria raha tsy eo ny fitahiny tsy afaka miona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy. Isaorana ihany koa ireo teknisianina marobe izay manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa amin'ny fampandehanana an'izao miara-manonja MBS Radio Mada izao. Toy ny mazatra misy ny famakafakana sy ny fanomezam-baovao maro lafy izay tokony ho fatatsika. Eo ihany koa ny fanazava-kevitra izay ilaina dia ilaina tokoa amin'izao fotoana iainantsika izao satria dia misafotofoto tanteraka mihitsy ny atao hoe fiainam-pirenena ankehitriny dia tsy hoe misafotofoto hoe ahoana moa hoe arak'izany hoe raha raisina anjambany fotsiny izany fa ny tiano tenenina dia ny hoe ny fisafotofotoana any anivon'ny fitondrana any dia miteraka zavatra tsy mety aty amin'ny fiainam-bahoaka. Eo ny namana fanira zava-manantany hitondra famakafakana ihany koa. Eo koa moa izany ny tenako dia misy anjara izay raisina atao anatin'ny fandarana ary eo ny député Toditsoa Andriamatandro izay voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina hiakatsehatra eo izy hitondra famakafakana ihany koa. Ny faniriana dia ny hoe iaraka hatrany isika hatramin'ny fiafarany ny fandarana any amin'ny ora roa mahery any no iarahantsika eto. Namana faniry Razafy Ndahoary. Eny ary dia misaotra sady miarabanao rena miaraba ny teknisiana izay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo naiza naiza izay toeram-piasana ireo teknisiana na eto amin'ny MBS na ny Radio Mada. Misaotra sy miarabantsika ihany koa izay mpanohana sy mpakafy ny fandarantsika any amin'ny faritra rehetra sy any ampitan-dranomasina any mandray anareo ary mandefa sosihevitra maro ary dia miezaka mampita ny vaovao aty amin'ny ivon'ny tompon'andraikitry ny fandarana miara-manonja sy ireo mpiara-manentana dia isaorana betsaka isika izany. Ny vaovao aloha izany ezahantsika ho ampitaina io andry iny arakaraka ny azona ireo lafim-baovao samihafa satria dia tsy mitaza-potsiny ny vona mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao ny antoko Tiko Madagasikara izay tarehan'ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionaly izany antoko izany fa dia nidina ifotony mijery ny zava-misy nanomboka hatramin'ny omaly izany. Rehefa tonga ny vaovao sy ny sary samihafa manamarika izany dia ezahantsika ho alefa eto amin'ny fandarana ireny rehetra ireny. Raha ohatra moa ka tsy tratra androany dia mazava ho azy ny alatsinainy no apitatsika izany vaovao rehetra izany. Miazakazaka ny toetra raha-pirenena ary everitsika fa anakambara amin'izany ny vahiny tompontrano izay tompon'ny toerana ihany koa rehefa zoma tahaka izao mifandimby amin'ny député Randrianasoa Stanislasy izay voafidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa anaovana kokoa ny député Rastany satria dia ny adidy aman'andraikitra mahasolom-bavam-bahoaka maolo-pirenena ihany koa sy ny mampandraraha azy dia any amin'ny terrain ihany koa izy amin'izao fotoana izao dia anaovantsika kokoa azoto tsara amin'ny asa ny député Randrianasoa Stanislasy. Efa eto akaiky eto Andriamampandry Toditsoa izay voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina. Miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka. Miarabanao faniry dia faly miaraba koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka na hita toerana izy na any ivelany. Reto faniry dia mamela ianao fa zao vao teto tamin'ity herinandro ity zany dia mirary fankerezana ho an'ireo trabona izay maro tamin'ny tapany atsimo atsinanana rehetra iny izay karava-trano adibo-trano ny fonenana potika daholo ny fitaovana tany atokantrano rehetra maro samihafa ary eo koa misy azy maro namony ainy dia mirary fampionana sy fankerezana ho an'ireny mpiray tanindrazana ireny ny tenanay. Dia reto koa faniry dia miondrika ihany koa ny tena satria raha mbo manarina manokana faniry
tamin'tyherinandro ity dia maro de maro ny olona maty za zao androany dia na olona anankidimy ny maty androany zay ny tsapana maraina any ambo manarina tsinona sy faritra teroka zay misy any tenana iny a de misy an'le hoe fitsapana maraina zay kolotsaina hafa mihitsy a zay vahany iambo manarina manomboka amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny enina maraina eo daholo ny fokon'olona rehetra mahano tanteraka ny adidy miaraka amin'ireo mpikabary zay tena hoe toteny mitondra ny teniny ny fokon'olona zay mampahery ny fianakaviana ao anatin'izay rehefa ao anatin'izay anankidimy zay androany faniry a dia nisy ny sotasota zay natao zay mbola resatsika eo ny tsy fandriampahalemana ny tovolahy enina amby roapolo taona zay nitondra moto tamin'ny alasin'ny alina zay teny amin'ny diriky teny amin'ny ofam iny ambodiady iny no ny velesina dia maty de le moto noentana tao anatin'izay tsy ny any fa betabe ny sotasota mpiaramonina zay misy era Madagasikara amin'izao fotoana zao ary zay zany mampanontany tena hoe aiza ny andraikitra raisin'ny segy sy ireo gendarme any am'reny dalo maro samihafa aiza ny raisin'ny ministera ny sécurité publique ao anatin'izay raha tsy teny afa-tsy ambomanarina zay tena iainako sy tsapako amin'izao fotoana zao fa maro de maro de maro de maro ny fisakanana ny transport personnel amin'ny alina ny vakitrano ny von'olona ny kidnapping tany ambodivolikely ambomanarina angeny nisy an'ireny any daholo zany zao tena mitombo folo eny roapolo eny ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana zao akoatra ny fahasaranana zay mahazony vahoaka ny vidim-piainana zay miakatra ny fahefamividy zay ambany de ambany ao anatin'izay ka zay zany mampatany teny zany hoe aiza ny anjara andraikitra ny mpanatanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary resaka mafimafy amin'izay androany ary anazava amin'ny fotony feno fahendrena ny evany nanaovana an'izany satria samy mamalagasy eto samy manana ny andraikiny izay mpanohatra mamme miteny zavatra tsy mety ary zay mbola mamme vahaolana ary tsy vitan'izany ihany fa ny anjara asanareo ary zay ny lasa miala volam-paosy nefa nareo no mitantana ny volam-bahoaka nefa le volam-bahoaka zay tantanareo le volam-panjakana de tsy mandeha am'zay tokony izy ao anatin'izany rehetrany zany misy nyity miara-manonjy ity faniry mifanitsy ary manabe ary miteny ny marina zany ao anatin'izay rehetra ary tiako tsy pihana fa ny toetsaina noentina nanaovana nyity miara-manonjy ity ho anareo mpamakafaka politika eto ny animateur ny sombavamboaka ny invité ao anatin'ity miara-manonjy ity de napetraka vo nanao an'ity tsika de hoe hevitra fa tsy vola tsy voavidy volovolo sika ao anatin'izay ninona zavatra mitsanga zay fanampitatambazana io na pression io na inona de hevitra no zava-dehibe ary zay hoe hevitra ho an'ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny firovana ny vahoaka zay no tsy maintsy tsijoroantsika hatramin'ny farany na iny kodona na iny katra satria tsika de miaraka amin'ny vahoaka miara-miosina amin'ny vahoaka ary ao an-damosin'ny vahoaka hatrany na inona na inona ny ary makasitraka amin'izay fampidirana izay député Totsoa zany tokoa no hijoroantsika eto satria dia mila ny fijoroan'ny fanoherana mila fijoroan'ny olom-pirenena mandray andraikitra mila fijoroan'ireo sehatra asa samy hafa izao firenena zao satria tena anaty lavaka mangitsikitsika potika tanteraka eo moa tsika zay mitondra zay anjara biriky izay fa anomboako azy député Totsoa dia tahaky ny mahazatra vao resaka traboiny ianao ambomanarina teo de aleo aloha ny zava-misy eny amin'ny boribory tany fahenina misy anao no resantsika voalohany indrindra satria dia tahaky ny mahazatra moa hoe tsy mety vizaka tsy mety reraka tsy mipetraka ny député Totsoa zany zay manao ireo asa sosialy metodika makany amin'ireo vahoaka zany na ao anatiny vanim-potoana fahavaratra io na ny mahitany na ny ririnina dia eny foana ny député Totsoa miaraka misalaha amin'ireo vahoaka eny Ambohimanarina zany boribory tany fahenina zany ka ny ampahatsary ho jerevantsika de ny ezaka fanampiana zay nentina eo tamin'ireo vahoaka zay amanjato maro tao anatiny zany boribory tany fahenina izany dia ny fizarana zay hoe voatsirambony tanana tamin'ny alalan'ireo sakafo izany tamin'ny alalan'ireo PPN ihany koa zany mba ho voarain'ny vahoaka ao anatin'izao fahasairanana izao
dia izany indrindra angamba no tsara hitondrantsika ny fanazavana ary rehefa mivoaka ny sary rehefa avy eo dia angatahana ny député Totsoa zany mba hitondra ny fanazavana samihafa mahakasika izay. Fa eto aloha ny hitantsika eto amin'izao fotoana izao dia ny hetsika satria izy tiako moa tsy mifidy kianja député na atsaha na tanimbary io na any anaty rano io na any am-piangonana na eny amin'ny sehatra rehetrarehetra na kafaliana na karatsiana dia eo hatrany ny solomamoaka ny Madagasikara zany izay miezaka mitondra izay tahatsoroka izay fanampiana ny mpiarabelona izay. Député Totsoa, ty sary hitantsika ety dia sary izay miraikitra indrindra ny fanampiana teny amin'ny boribory tany fahiny. Ya, io zany dia nisy fety ranam-bavaka ireo trabona rehetra zany tao anatin'ny boribory tany fahiny, misy eo amin'ny 700 mahery eo izy ireo zany dia noentina mbabavaka tao amin'ny FCKM Ambodomita. Dia hitantsika angamba ny sary fa tena vahoaka, misy eo amin'ny 500 atokantrano izy ireo ary nakasika ndraiky amin'ny 30 fokotany eraky na nambomanarina. Dia hitantsika amin'izao ary tiana no manamafy amintsika vola paosy ireo fa tsy salamin'ny sasany anaovana oeraoera nefa volam-panjakana no anaovana an'izay dia mena zany reo tsy hoe anjaran'ny olona ray no mena fa raha misy tokantrano ray fanerika misy olona anakefatra ao aminy dia hitantsika amin'izao fa tena baolina be mihitsy ny vary ny loaka ary nahazo daholo ny olona rehetra zany tao anatin'izay. Ankoatr'izay moa dia efa fantatsika fa nisy ny fanampiana ny PPN izay efa nataon'ny tena koa vary, menaka, savony ary eo koa ny lakana lehibe maromaro efa valy zay no mena faniry nafahana namoaka ny nafahana namoaka ny litrabona ary iny zany tsy hoe amin'iny ihany ny iraina hoe amin'ny fahavaratra ihany satria rehefa manao vary ianao rehefa ivezivezen'ny olona satria misy fokotany maromaro eny Amboamanarina raha eto Antananarivo renivohitra ary izy 6e arrondissement dia maromaro zany ny fokotany zany izay tena hoe mivelona amin'izany vary zany sy ny tanimbary zany eny ny boribory tany fahenina. Dia eto kosa vao nangataka zao fakimaly ny Anosy Besevola dia nomeko lakana ngeza be kory zareo eo koa ny Ambodiady eny Andranambo nangataka zareo dia mahazo ny anjarany izy ny efa nahazo moa zany ny fokotanina mpandribevavy sy ny Kenya zany sy ny Ambaravarankazo efa nahazo ny tena nosovako koa zany sy ny manodidina rehetra ny tanimbary iny efa nahazo an'izany lakana izany mba himpitanin'ny olona hivezivezen'ny olona zany ialana amin'izany. Zany zao anisany hoe vahaolana mba maharitra ataon'ny mpitondra faniry amin'izao cyclone tonga zao satria efa fantatsika fa misy miorina indray any amin'izao fotoana zao anankiroa be zao mihitsy anankiroa zany dia izay zany tokony hoe rehefa hanao vahaolana ianao dia mba vahaolana maharitra zany omenan'ny vahoaka. Ary io zany mbola angatahako androany amin'ny fitondram-panjakana iangafiako hoe tokony le drafitra zany le fanorenana amin'izay zay zany apetraka ao anatin'le izy io drafitra io zany tokony manao trano ahoana ny trano ho an'ny olo reny misy tokony mena trano maharitra zany reo n'olo reny ao anatin'le izy be ny ravatrano itsika manana benzerisika manana budget tokana ho an'izany reo mpamatsy voly reo rehefa haitsika ny manana capacité de négociation même resaka am'ireo manampika ireo anatin'izany trano fininan'ireo olo reo zany tokony misy hoe trano fininana maharitra ho an'ny trabony fa tsy tonga le cyclone zay anao vao mikorapaka hoe atao aiza reto dia ny EPP sy ny CEG sy ny lycée no anaonovana nefa tsy omby reny ary ny zaza koa amin'izay manjary tsy mianatra ao anatin'le izy zany zany hoe tsy mahay anticiper zany le fitondrany ary zay zany mbola ambesana vahaolana foana ao anatin'le izy ho avy zao ny cyclone indray dia hikoropaka ve ao anatin'le izy tokony efa napetraka deny meloa zany ny trano fonenana maharitra ary tsy trano azo nataonao anatin'le izy eo koa reo olo reo zao dia tena traboana ny asany ny ahoana mihoasa maharitra reo olo reo mba hiveloman'le olona be da be nge zavatra tokony ataony amin'ny faritra zay misy azy faniry manana resource be da be azo trandrahana isaky ny faritra isaky ny distrika isaky ny commune eto Madagasikara meo fafahany reo meo moyen reo olo reo afahany miasa
zany vina vision zany nge no ohatsy anana zao mpitondro zao faniry tsy manana any zany tsy mijery alavitra zany ho an'le vahoaka fa de ny eo akaiky io any no hita nefa hoe gouverner c'est prévoir toko mahay mijery an'zany ny fanjakana mijery alavitra mametrapetraka zany ao anatin'izay ka eto zany de tiako zany no manipika hoe ataovy masava mivoaka am'izao hoe aiza ny fanampiana zay tokony ho atao ohatrinona ny fanampiana ao anatin'ny BNGRC ohatrinona ny vola azo avany mpamatsy vola hanampiana ny olona zany nge tsy masa mihitsy faniry tsisy évaluation DDK misy lohatra hatreto zany no tokony ataonao raha tena mpitondra mainao évaluena aloha le zavatra hoe inona avy ny rava firy ny maratra firy ny trabona zao zao samy manana ny tena zao samy manana ny chiffre ny député zay misy an'zareo IRD hafa ny teny ny BGRC hafa ny teny ministère hafa ny teny ny district hafa ny teny ny maire hafa ny teny fa inona ny izy ty tany tsisy fanjakana fa izy ty sa hoana faniry zay le hoe le coordination zany le fomba fandrindrana no tsy hain'ny mpitondra mila mianatra ary efa eo amin'ny fitondrana nge tsy hoe vo hianatra koa ianao tokony efa may ianao matoa hitondra fa tsy ianao vo hianatra raha ary zay foana ny ilazana hoe tsisy fanomanantena tsisy préparation ny mpitondra am'izao hitondra firenena de manjara midona poto foana manao zavatra any amy tsy tokony misy foana zany ao anatin'le izy de zao de misy tena olona mafana fo ao anatin'ny fitondrana zay olona malaza ary isany tena hoe nametraka an'izao fitondrana zao jereo fa micontrazy am'izay am'izao fotoana ary jereo fa hita mipopotra taonaka am'zay izy zao de sao zao de miady akarina daholo jejereo zao fany ministre communication miady amy député IRD am'izao resatsika avy eo misy samy ministre ny député sy ministre mifamingana foana zany hatram'izao anatin'le izy vahoaka ty efa sahina ve de mbola hiady atranonareo milamina lononareo anatin'le izy ny vahoaka mijaly ary raha hiadinareo any ivelany any amin'ny tsita maso any atao fa izy alefanareo Facebook alefa télé alefa radio de manirana saina le izy ao anatin'izay rehetra ketao zany dia manetana ny fitondram-panjakana hoe ataovy mazava le izy asio mangarahara ny fitantanana izany fanampiana ny trabony zany raha ame sakafo ianao hoan'ny olona ame anao tante ianao anao iny ianao ame vary ianao aminy ataovy mazava hoe taizy reny volo reny de ohatrinona le izy de évalue eo le dégâts zay miseho aloha ahoana moa ny iananapinon'ny olona hoe atsy raha tsy évaluenao aloha le izy zay nge mahatonga ny mpamatsy vola am'izao miravoravo tanany satria tsy mazava le fomba fitantanana zany ao anatin'le izy faniry ener miresaka mbo manarina ihany tsika boribory tamin'ny fahina satria raha itsika zava-dehibe mihitsy le natsidika eo teny am-piantoana teo député Totsoa ny amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemina tena hita tokoa zay tena sesesy ambody vorokely ambody ady toerana samihafa zany ary ianao moa teny teo hoe misy an'le fitsapana maraina am'le kolotsaina zany ho an'iny anteloka sy ambo manarina iny inona ny tena zava-misy amin'ny akapobeany tsy ampy ve le poste de police ny fandraisana andraikitry ny fitandrona ny filaminana ho an'ny toerana hainy ambomanarina ve no marisarisa sa ny azo lazaina hoe ny fokotany no tsy ampy amin'ny fanomezana reo renseignement samihafa zany makany ny fitandrona ny filaminana mba ahafahana zany mametraka tsara am'izay resaka hoe sécurité zay satria ny sesisesy mihitsy le izy ary tanora vo eritreriny no maty tao anatin'izany de everina angamba hoe mba tsara ihany hitondrana fanazavana député Totsoa ka tena marina mihitsy zany ary ny vahoaka moa dia za de miserasera ny vahoaka mivantana mihitsy isan'andro san'andro na eo koa ny SMS sy ny antso fa tena mijaly zao ny vahoaka rehetra mihitsy fa ny tena hoe hita maso koa sy iana koa de rehetra Antananarivo ary isan'izany eo Ambohimanarina tena betsaka ny vakitrany eo ny von'olona ao anatin'le izy satria no ny fahasiarana zany de lasa tena hoe lasa miopiafo zany zao ny olona ao anatin'le izy ary eo zany araky ny teninao teo dia aiza ny tompon'andraikitra ny ministère de sécurité publique ty moa ny ministre ty moa efa tena hoe efa tena nyteneniko mafimpiry izy tao amin'ny assemblée ny assemblée hoe fita hoana Andriamatoa ministre
hoe inona misy zany no endrasanao a efa nasanao faty daholo fa ny olona vao mandray andraikitra ianao ao anatin'lay izy efa nangataka hoe mio poste avancé anankiroa ambo manarina roa eny ary nangatahako aminao hoe aliany tapany atsinarana efa misy nge fifaniriny toerany sy tapany andrefany roa taona zao nangataka an'le izy aloha fajerena aisa le izy renke tsy hoe ho trango ho anay io na iaro ay fa iaro ny vahoaka e ao anatin'le izy e aiza le izy solomavomboaka nge za feo ny voaka no entiko ao anatin'le izy efa nangataka an'izay hoe aiza zay eo koa faniry a ny fitaovana mio moto maromaro reo polisy reo afahana manao ny asany ary eo koa de hoe tena manao ny asany ve ny polisy sy ny gendarme am'izao fotoana zao zany zany a point d'interrogation tokony apetraka ho an'ny ministra sy ny seky zany a am'izao fotoana zao raha Madagasikara mihitsy io a fa nahoana no hoe vo mainka al izy a feno vakitrano ny von'olona zao a vao mandeha couloir ny olona de matahotra ary zao tsy misy hoe amin'ny alina ihany fa na maraina na atoandro na hariva de tena hoe mivarahotsana ny vahoaka nambo manarina am'izao fotoana zao manao antso andro any ary baiko no ataoko hoe rehefa tsy hanao ny asany nareo satria anakaraha mahavoaka nareo nge zany ry ministèran'ny polisy ny sécurité publique ho an'ireo gendarme rehetra ho an'ny seky ny karamainy nareo iaro ny vahoaka sy ny fananana asan'ny fitondram-panjakana zany arovo ny vahoaka am'izay tsy fandriam-pahalemana zany fa anao zao tsy manao ny asany na mivary any tamboary ary zao de misy maka faniry taizany isan'zany raha sy tam'ty fitry itondrany ity mbola mata le izy a de valain'ny olona satria tsy mihinakanina ny olona ka ozy aho hoe raha mbola tsy mandray ndraiky nareo a de aza mihina tsiny ny vahoaka raha mametraka ny dina arak' zay tiany nanaovana an'ireny olona mpangalatra reny eny amin'ny fokon'olona sy ny fiarahamonina eny amin'ny fokon'olona sy ny fiarahamonina ametraka izy dina hifampifehezana de ho avy ny fitsararam-bahoaka fitsara-pokon'olona satria leo an'le mpitandro amin'ny filaminana ny vahoaka zay tsy manao ny asany de lasa tonga am'izany le izy nefa rehefa tonga am'izany le izy de enjehana le vahoaka matoa ny vahoaka nge manao an'izany vahoaka Madagasikara vahoaka endry fa matoa ny vahoaka efa tonga am'izany efa tsy zakany le izy satria fatany fa mando hetra izy ary ny hetrany no andaovana ny karaman'ireo mpitandro ny filaminana rehetra reo nefa tsy mahafapo azy le izy zao zao sady tsy mahafapo azy ny tsy fandriam-pahalemana zay asany fitondram-panjakana zany tsy mahafapo avy ny vidim-piainana zao a ny kolokolo maro isan-karazany zy hita eo amin'ny mpanatanteraka ny gouvernementa am'izao fotoana zao tindrainao any hoe varitsindy anao ka tsena mora fa maninona laha zay nao fa vary mora tsena mora ory faniry mbola dimanjato nke ny kapoka nefa volam-panjakana nke no fidarana hoe volam-bahoaka dimanjato ny kapoka mbola ohatrina zany ny kilao manodidididina ny 2 eo roa arivo latsaka kely fotsiny ny kilao aiza ny tany fa misy mivarotra enjato ary ny kapoka satria kotindrareo anatin'le izy hoe rehefa tsy eto Antananarivo a de enjato fa maninona raha atao mitovy daholo fa mihinona ny Antananarivo atao an'izany de rehefa any amin'ny faritra de ataonao mitombo be le izy dimanjato zazany miteny mbola azo atao io rehefa ianareo no mitantana hoe ataovy dimanjato ny kilao zay indrindra manao antso a madepute anahako androany fitondram-panjakana farafaratsiny ataovy dimanjato ny kilaon'io varomora eo de ayanao ohatra zay daholo menaka sy ny pepena rehetra sakafo ilaina andavanandro fa tsy zakany vahoaka ntsony izy ity azo atao zany rehefa mahay mitantana nareo anatin'le izy laha zay nareo fa varomora tsy tsena mora aizany nahitany vahoaka hoe dimanjato ny kapoka nefa nga ray kapoka nga ampy olona firy ao anatin'ny fianakaviana ray nge misy 5 fito valo sy folo de firy kilao zany vao mahampy ny olona ao anatin'le tena ozy aho hoe nareo ve mba miara-misina amin'ny vahoaka mba miara-mina amin'ny vahoaka ve nareo anatin'le izy ampiny ny jiro sorany tapaka lava ny faktura midangana ny asa tsy misy be da be zao faniry ny chômeur am'izao fotoana zao mampalahelo de ifanaikitra ny olona ifanaikitra mpitoerana ny olona zany de ifampinana
ampitoerana ny olona tena mafy ary za tena iainako zany zay mahatonga anazy eto hoe tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mijoro satria voafidim-bahoaka de tsy maintsy miteny raha ohatra hoe député kazaza tsy miteny fa lazaiko fa zavatra avana eny tokony lara-pamehana tsisy olom-bavam-bahoaka ary eto de midera manokana ny namana ny député tima rehetra zay mbola mijoro hatramin'izao faniry arakasitrahako ny député zay voafidy anikongo zay sa voalohany joro député voalohany amin'ny mpanohana ny fitondrana satria hita ny varisy lahatra izy tamin'ny teninay député tima sy ny atoko tima ary resy lahatra koa izy fa tena hoe mijaly ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka anikongo de nijoro izy reny tena toka hoe olona tonga saina ary olona tia tanindrazana nefa faninjehany zaro azy ndray zao am'izao lasaina fa hoe mpamaty ke maniny rehefa mijoro rehefa miteny marina very zareo zay ke mavoatsika ho za zao député Brunel tsy mitovy ara-potikevitra politika zay izy RD za tima izy mpanohana ny fitondrana za manohatra ny fitondrana fa zao kosa mitehaka azy androany monsieur le député makasitraka anao fa nahiratra ny masonao mitovy hevitra isika hoe tsy mandeha ty fireneny ty nefa zany député Brunel zany ke de tena hoe anisany nametraka zao fitondrana zao nafana fo tena niady fo amanaina ary izy faniry raha isaka fahaisana aseo ny diplôma nareo rehetra reo raha misy reo IRD reo raha misy manana traikefa sy fahaisana ohatra ny député Brunel asa izy satria marina ny voalaza ny téléphérique ozy izy efa naveritsika teto ny teny tsy lara-pahamehana zany aloha ny lalana no atao de mba hifamezivezy aloha ny olona jerevo ny sosialim-bahoaka efa tenenina teto zany fa nijoro izy zay tamin'ny ty herinandro ty olona mamaizy azy reny lasa voailika lasa sao zany lasa voailika tsy eto ampivoatany fa ny any amin'ny faritra etra de voailika daholo am'izao fotoana zao mijoro izy ankehitriny ary tady dio fa manana olona izy ao an-damosiny manana vahoaka izy ary manana nama izy ary za miteny anao nge fa reo député IRD rehetra ohatry nyreo ministre anaty reo gouverneur reo raha tena misainy reo satria olo anaty fiarahamonina anaty vahoaka ary ao ny dian'ny député Brunel zareo lakaraka igny fiainany iaboribory ny tany ary nareo mianao anaty fiarahamonina ao nareo vao mivoaka ny trano tsy maintsy voaka ny faniraisiananareo etseninareo tsy maintsy olona no atrehanareo ivavaka nareo tsy maintsy misy olombelona any tsisy afaka olona milolo tenany hoe anaty tobily nareo de miainga any trano de nareo rery tsy maintsy mifanena amin'ny olonareo ka rehefa mifanena amin'ny olonareo nge de ahiliko ny olona ataony olona firesaka mety mahazo zavatra fa va amin'ny olona misy nareo zay makarary anareo ao anatin'le izy ka hoe zay mijoroanareo mijoroanareo député zay mbola misolelaka amin'ny fitondrandreo nareo ministre reo nareo gouverneur reo nareo chef fokotany reo mba mijoroa am'izay manana havana ange nareo sahirany manana namany nareo sahirany de mbola samy teny venareo fa mandroso ny firenena am'izao fotoana zao mbola samy teny venareo fa miadana ny vahoaka am'izao fotoana zao mba mijoroa salaminay ary ny averika any faniry mba fantatry ny olana hoe miaro ny vahoaka ianao mba manampy ny voaka anao miteny tsy mety anao tena vao mivoaka ny trano mahita ny olona mitena de faly sy raha avo monsieur le député am'saotra mbola misy anao miaro anay miteny tsy mety am'ty fireneny ty fa ny sasanozy izy de anaty katikatara fotsiny de tsy mba mijeranay tsy mba miaro anay ao anatin'le izy ratsy be nge zany ratsy be zany ao anatina fiarahamonina zay zany ny tiako tenenina ao anatin'izay hoe jerevo ny sosialim-bahoaka eran'ny Madagasikara io amin'ny madéputé de Madagasikara fa mandeha tsy tokony izy jerevo ny toekaretsika jerevo ny vidim-piainana miakatra ny jiry sorano ary indrindrindrindra ny tsy fandriam-pahalemana raha ambolo ny olona amokatra hiasa ny olona anango ny vokatra ny olona de isanafika ndrindray lay olona avy eo de lasa daholy ny tahirikely rehetra sy nambolena rehetra sy ny vokatra rehetra de inona zany no an'ny olona sisa faniry mampanahiro zany raiso ny andraikitra le fitondram-panjakana fa mijaly ny vahoaka mbola hiverina kely amin'iny resaka ady hatrany fitondram-panjakana iny rehefa aveo satria mahaliana be aly le zavatra nresan'ny député Tojotsy teo iny fa
te hiditra aloha am'ty adevitra ray ity depute Totosoa satria rehefa mahita anao manko a de manary ohatra foana manontany tontolon'ny fampianarana satria fantako ny andraikitra lehibe zay asahanao teo anivon'izany tontolo fampianarana zany na io fanabeazam-pirenena na io fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa de ity no hitarihana ny adevitra mangataka namina teknisiana mba handefa le statistika farany teo mikasika ny fahampitena trantsekoly io zany izy io salle de classe ozy izy endommagé dia 5 sy 700 dia ny salle de classe détruite dia 3 sy 400 sy arivo zany hoe reo tranom-pianarana zay nahitana fahasimbana dia misy koa reo tranom-pianarana zay potika tanteraka zany de resana eto fa raha tambatra zany reo dia manodidididina ny salle de classe 2 zany raha ny navoaka ny BNGC taminatin'ilay bilan provisoire na ADK tamin'ny fahavalo volana febroary tsika moa fa 1 androany everitsika fa tsy mifanalavitra tsony raha ohatra ka ny statistika avoaka ny BNGC zany fa ataontsika repéra fotsiny ity de mitohy an'ity horonan-tsary anankiray ity le izy député Totosoa zay nandeha nidina teny fotony zany ny filoham-pirenena mijery an'le fahasimbana de rehefa nidina teny fotony izy dia ny constat na ny fomba fijeriny aloha moa zany tsy hoe constat fa ny fomba fijery ny impression tao anatin'ilay zava-misy hita ny teny fotony no alefantsika vetivety dia hiverina atao aminao am'izay tsika ny amin'ny fomba fahitanao am'izay hoe tontolo ny fampianarana ao anatin'ny andro fahavaratra sy le hoe fahasimbany lo trantsekoly marobe namana teknisiana sady nalahelo ny voalohany aloha mahita an'izao vony zao fa nafinaritra na ihany koa ny mahita ny zava-misy aty hoe tena potika tanteraka ny EPP sady nalahelo aho izy izy nefa nafinaritra nahita ny zava-misy taty satria potika tanteraka ny EPP misy dikany lehibe zany amina communication hoe filoham-pirenena no miteny hoe nafinaritra nahita fa potika tanteraka ny EPP de tsy fantako loha hoe inona le zavatra tiany filoham-pirenena resahana tamin'iny hoe potika tanteraka ny EPP ka rehefa potika tanteraka ny EPP ianao efa taled général tao amin'ny éducation nationale tao ministère tamin'ny fotoanandro de nahita hoe rehefa potika tanteraka ny EPP de aiza ny mpianatra mianatra rehefa ohatran'ireny de maharitra 4 volana no fanarenana ray zay député faharoa de hoe raha sy diso tamin'ny ianao zay taled général teo anivon'ny fampianarana na fanabeazam-pirenena de nametraka an'le plan sectoriel de l'éducation zany de io plan sectoriel de l'éducation io na PSE io dia anisany zavatra ngezabe tao le calendrier scolaire zany akoatra n'lay programme mpampianarana le hoe CEPS sy ny sisa zany dia nametraka nareo am'le calendrier scolaire zay tokony akisaka anatin'ny vanim-potoana pahavaratra zany de io izy hitantsika io ino ny statistika zay navoaka ny BNGRC tena amanarivony zany leo tranom-pampianarana potika zany de na izany naty zany rehefa ho an'izay tsy potika indray dia mandray traboina indray reo trantsekoly hafa zany ho an'izay tsy potika io de mandray traboina de mandra-paharitra ny rano mandra-pilamire toerana zay trano zay tratry ny tondra-drano moa zany na hoe mbola anaovana fanarenana sy ny sisa de mipetraka amin'le trano-tsekoly satria ny saika misy eto Madagasikara zany de hoe trano-tsekoly no andraisana ireo trabona zany de zay koa olana faharoka rehefa mahitanao ao de lina foana député amina tontolon'ny fampianarana reny zava-misy inona no azonao resahana tamin'ny teny filoham-pirenena sy ny statistika mivoaka sy ny tontolo ny fampianarana ao anatin'izao vanim-potoana fahavaratra sy période cyclonique zao tena tsy mimeloza filoham-pirenena hoe iza ny ampanolo-tsainany fa olo dehibe izy iny mahazava-pinika le teny teo matory eny ny teneniny amin'ny teny milamima tsisy tenisy pression izy teo tsy tenisy inona fanifa zany ve io samynaitsika mahafinaritra mahita n'le EPP rafa potika tanteraka izy izy ny EPP potika mihitsy any ary mahafinaritra tanteraka mahita ny EPP potika tanteraka faly zany izy rehefa simba ny sekoly de bajo sy tsy maninninona ny vahoaka malagasy tena mampanahirana zany matory eny tafateny zavatra efa nieritseretiny reny tena mampareo ana le hoe iza le mpanolo-tsainana io
iza zany a tokony nisy grifina foana alohan'ny zavatra resahana ao anatin'le izy sady ianao a devant-na caméra misy télé o gazety a misy vahoaka ao de hiteniteny foana zany ianao tsy hoe voatapohana koa anao nahazo an'le fahefana fa efa firy taona ianao teo a efa filohan'ny teteza mihitsy ianao a de ahoana moa ny tenana an'ireny tena zava-doza ireny a amin'ny resaka communication satria mandona ny sain'ny olona reny mandona ny sain'ny mpianatra reny mandona ny sain'ny ray aman-dreny reny hoe mahafinaritra mahita ny EPP potika sy rafa inona zany nefa rahantsika ntsony efa filo zany no miteny rehefa potika zany faly izy hoe potika zany a ny sekoly zay anaran'ny taranakitsika rehetra zao ry malagasy de aiza nefa rahantsika zany ao anatin'le sa rehefa potika ely izy de anao vaovao de misy commission andralao ao anatin'ny mpitondra de ny EPP manara-penitra anao tao de misy commission koa zany ao anatin'le analyse afo zany a de mahazo ny commission daholo ny gouverneur sy ny ministra sy ny karazany entrepreneur asany ambony olona fatapatatra zay zany ny dika an'ireny reo zavatra anakoroa reo hoe zay misy député o anangarana vaovao mba misy mitsofoka aty apostsika misy an'le commission fa zavatra atao eo nefany voavy indray mandeha ny orana jejebo le tany tamatavy le hoe EPP manara-penitra efa mitate daholo akoatran'ny hoe tritra ny tritra zavatra tsy mahazo akoatran'ny hoe dibo-drano tena Antananarivo feno dibo-drano maro be a 2 mois 3 mois jerevy le nikadra manara-penitra reny vocyclone indray mandeha zay fa potika iny amanan'izany iny tsy jereo ny kanja sy iny sud-est sy ny karazany iny teo amasina ary moa 4 millions d'euros nandanina io de dollars 77 millions de dollars vao vita vao nisy orana tsy cyclone akory a de jereo ny ranobe nahazo or zareo a lalana vo atao 2 mois 3 mois vao orana indray mandeha arabe goudron eto Antananarivo route nationale de potika le izy fa maninona tsy manao zavatra manara-penitra maninona ary manao zavatra kitotohatra zany volam-bahoaka ngereny anaovana an'ireny foto-drafitrasy ireny volam-panjakany misy ireny tsosa avy any ivelany zay tsosain'ny taranaka de zavatra kitotoko zara fa vita no atao zany a ao anatin'le izy iny zany a iteny iny efa azon'ny olona rehetra iny tena zava-doza ireny zany atao hoe tsy meloza ho aza sady meany tezitra na hainao niny na hitanino maly faniry hoe fa ahoana ary zany ve zany ny eto nanan'ity fireneny ity zany ve zany kay no atao amin'ity vahoaka malagasy sy ny zanak-bahoaka ity ny zanako zany ny zanakao ny zanako koa zay miaino sy mijery rehetra eo zany de faly zany ny mpitondra amotika ny fampianarana mba tsy anarany zanakitsika ao anatin'le izy de hidirako zay fantaninao zany zany avy eo fa alohan'ny hidirako an'le fantanao manaraka ny tena izy te hoe telopolo no maty aloha hatreto zay zany ny bilan ny député anareo ary avao amin'ny hery mihoatra ao amin'ny district any fotsiny efa firy ny teneniny ohatrany efa tafakatra anjato no izy nefa district ray a le izy a district ray a député mpanoana fitonana no miteny an'izany misy koa tompona ndraikitra maro zay mifanohatra amin'ny zavatra ny teneninareo no tenenina ao anatin'le izy zay nataoko hoe aza laingana ny vahoaka asio fahamarinana le izy ny salle de classe a 2568 2562 zay zany ny bilan farany fa manino reny asekoly reny rehefa manao sekoly na lalana ataovy mafo aly izy ataovy tena hoe mateza fa matao reny a ohatran'izany a de tsy zarizary a le zavatra atao a ao anatin'izay mifanotaninao teo de misy vaholany ty zay omeko indray zany ao anatin'le izy rehefa cyclone ao aty zao isaky ny district rehetra sy ny commune asio trano tonga de lava be ngeza be de rehefa tonga ny cyclone de makany ny mpianatra sy ireo trabona ao anatin'le izy de tsy voakitikitika ny sekoly rehetra sy ny fiangonana mba iangonan'ny olona sy anaran'ny mpianatra ray zay ny solution faharoa de le nyteny atao PSE plan sectoriel de l'éducation efa DG ministère ary anisany hoe tena za misy anisany nieritseritra an'io
PSE ary nametraka an'io hoe andao mbola tsisy politika mazava ny fanabeazana napetraka hatramin'izay nazona ny fahaleovan-tena fa andao tsika ry zalahy ry zavavy sy minisitra tamin'izany ny condout izahay hoe andao anao politika ray hoavana be ao anatina 5 taona hoe anarenantsika ty fampianarana ity eo a ny programme scolaire atsaraina fa tsy mifanaraka tsony ny toetrandro tsy mifanaraka tsony amin'ny toetsain'ny gasy fa andao atsaraina io a mba hanaraka ny contexte national sy ny contexte international ray zay ny faharo ny fomba fampianarana andao mba fomba fampianarana arako ny tokony izy no atao zay zay le hoe approche pédagogique nisy karazana fomba fampianarana firy teto Madagasikara zay napetraka fa rehefa miova ny régime de miova ny fomba fampianarana zany ve de edy tsisy fitoizan-draha raha mihitsy zany na hoe continuité de l'administration na continuité de l'état ary zay na voan'izao fitondrana zao de lasa miovaova faniry eo APC APS PPO PPO amélioré zao ko karazana PPPR zao de ovaina daholo zany izy fanina le mpampianatra de fanina koa le mpianatra ao anatin'izy de miovaova zany a de zay fomba fampianarana fa maninona raha sina hoe fomba fampianarana hoe tokana iraisana lily izy a ary misy fikaonan-doha zay efa natao nanao ny PSE inge tsy hoe hevitry rery eo na ny hevitry ny ministra tamin'izany fa nisy fikaonan-doha io paritra concertation régionale concertation nationale teo daholo ny mpampianatra rehetra ny solotenan'ny mpampianatra solotenan'ny ray aman-dreny solotenan'ny mpampianatra pikaroka solotenandreo syndicat ao anatina ministera rehetra hatramina ministra teo aloha raha tadidiko teo daholo tam'izay consultena daholy hatramin'ny CNE conseil national de l'éducation ao daholo zany a de londoha ampisorony ny ray aman-dreny ny mpianatra ny condo hoe ahoana fomba hanatsaratsika ty fanabeazany ty anisan'ny tenako zay ndrasanao zay a noho ny fahitana fa tsika ny période cyclonique vo tonga zany ny toetrandro fahavaratra de anisany ny tapahana atao a hoe maninona satria vao manomboka janvier février marsa de ny cyclone zay no misy a eto Madagasikara maninona atao amin'io 3 mois janvier février mars io ny vacances ny grande vacances satria nge ny te eto Madagasikara de nangalatahaka nanao copie-coller ny tany France de zay no mahavoatsika tsy mitovy nge ny toetrandro ny climat any France setra e de atao copie-coller daholy ny zavatra rehetra samy hafa zany zany anisan'ny napetraka vaolana iny fa maninona ny vacances no atao juillet ou septembre samyny any satria zay ny any ivelany zay ny iainany zay ny toetrandro iainana sy mampety azy fa tsika tokony andro fahavaratra no atao no grande vacances de am'izay tsy misy tsony hoe tsy mianatra lavo ty tsy mianatra de mianatra kely de tsy mianatra de tsy mianatra de lasa doto lasa tsy maninina le mpianatra malagasy zany nge vaolana ho an'ny taranaka nge zany ho an'ny firenena e inona tsy nanarana zay efa voasoratra anatin'io PSE io zay ary ny PSE io efa resy lahatra daholo ny olona rehetra ary ny baera de tena ny teny misy mbaero hoe tena hitana tsara ty tsisy hevitry ny baera nandray ry a hevitsika gasy io so misy teny ndray hoe ny baera no mibaikina instruction io zay to vavolombelona fa za zao anisany tao anatin'io a ary nitarika an'io PSE io fa rehefa vita io de no entina tany amin'ny baera am'izay hoe mba mangataka zay a mba misy financement zay tokony ataonareo a fa zay mohita hoe tia ny fanatsarana ny fianarana eto Madagasikara ato daholo tia misy politika ray zay maharitra ho an'ny vavoaka malagasy nisy négociation natao resy lahatra zareo ary rehefa nisy ke vola hazo tamin'ny tany e nisy financement tsara io ary rehefa mipetraka io PSE io faniry ao anatin'io koa faniry hoe rehefa maitso ahatra période de soudure de vacances ny mpianatra zany ao anatiny satria tsy manam-bola ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny mpianatra ao anatin'io indrindra fa any ambanivohatra de le vacances kely azo any tenatenan'io zany a mba atao an'izay le izy amboarina le vacances zany ao anatin'le izy raha naraka an'izay nge tsika tsisy zao olan'izao e tsisy fa zao a tena potika tsy mianatra lava akoatran'le tsy fianarana tam'le covid mbola tsy mianatra akoatran'ny covid mbola tsy mianatra am'le cyclone zany anisan'zany a mahatsara ny
PSE za tsy miteny hoe baiboly io fa afaka tsaraina nge io e fa ny PSE zao tsy hita hoe membotra de tsy hita hoe mandroso fa de sadasady eo zany le izy ao io zany de nisan'ny tena zava-dehibe io na ny programme scolaire ao anatin'io faniry mipetrapetraka mihitsy io hatrany am'ty amin'ny primaire hatrany amin'ny université nge sy ny enseignement technique ao anatin'io PSE io daholy voarakitra ao daholo na fomba fampianarana tsara na ny primaire 6 taona mba ezana zany ny olona tsy mijanona 5 ans ihany ny olona any amin'ny primaire fa mba 6 taona izy rehefa mavita 6 taona izy de afaka manana esprit créatif na saina afaka mikarikaroka manana zany hoe esprit entrepreneurial satria fatany nampianarina azy hoe inona ny zava-misy ao aminareo any amin'ny primaire de fatariny le izy histoire ny tantaran'le faritra zay misy azo ny anarana fa teo nge faniriny primaire histoire de France ve no menao inona ny idiran'zany ny anao aloha tokony anaranao rehefa miakatra collège izy na lycée vao mianatra an'zany fa any amin'ny primaire ao de hoe inona ny zava-misy ao aminy inona avy de aby ampianarina azy zany misy lavanily lato misy girofle lato misy ovy ato mambola am'zao zay misy volamena zay ampafatarina azy zay de ampafatarina azy am'zay hoe ahoana fomba hitrandrahana an'zany mba ho lasa arena azy sy ny fiarahamonina zay misy azy zany ke zany ny fomba fampianarana zany mahomby satria tonga de raha mijanona primaire zany ny mpianatra de efa afaka miatrika ny asa izy afaka miatrika ny fiainana izy ao anatin'io inona ny tsy nanarahana azy zany efa napetraka nke zany ao e tsara rehefa nataony teo aloha hoe de rasy daholo zay nge mahavoan'ny mpitona am'zao fotoana zao manao an'le continuité de l'état aloha zéro mihitsy am'reto le fanoizan-draha raha olona tena mpitona olona tena mahay de mahay an'zany samy malagasy ndiketsika jerevy ny any andafy e tsy hoe ny ala koa ny François Hollande raha niary Sarkozy de tsy toizana ny asa ataony samy français de samy manohy an'le asa de ohatra zany koa ny États-Unis ny olona ny miova fa ny asa napetraka no mitohy fa tsika zany lasa départ zéro foana zany ao anatin'le za koa zao de nametraka faniry eny amin'ny collège initiative créer mihitsy zay sy ny mpiara-miasa amiko tao anatin'io ministère hoe asina ny guide d'orientation scolaire hoe ny mpianatra am'zao fotoana zao ary tsapako zany za mpampianaratra mpikaroka eny amin'ny université ary iainako le izy rehefa afaka baka ny ankizy hatram'zay ka hatram'zao de tsy hainy hoe anao inona afaka baka ny ankizy de anzay hoe anao inona ianao de tena atao daholy manao concours anankevatra izy de zay afahana no atao de zay afahana fa tsy vocation anao kory le izy de tsy mahagaga raha misy ingénieur agronome na docteur na ingénieur en bâtiment public na juriste na économiste na sociologue na inona mivoaka de tsy araka le asany no ataony le ny anarany satria tsy vocation le izy de tsy hoe le ankizy no tsy mahay tsy ny ankizy gasy no hoe tsy mahay fa le fandrindrahana ny fomba fampianarana teto Madagasikara ny tsisy zay hoe guide d'orientation scolaire zay misy antany eo le ankizy hoe anao iny anao de zay ataon'ny sipany no rahany ao anatin'le izy tsy vocation lasa ny ankizy no menatsina anaty tsy ny ankizy no menatsina fa le système mipetraka eto amintsika le système éducatif ny tsy mipetraka ohatra zay koa ny olona tsy mita asa eto Madagasikara reo ny système économique atsika tsy mipetraka napetraka ny fitondrana ary ohatra zay koa matoa ny sosialy tena ohatra n'zao mikorotana ary tena hoe tena mijaly ny vahoaka le rafitra sosialy apetraka eto Madagasikara sy rafitra fiarahamonina tsy mipetraka arak'izay tokony misy izay zany ny olana eto Madagasikara le resaka rafitra tsy mipetraka ary tsy mazava tsara zany zay zavatra zay de nasiana ny guide d'orientation scolaire faniry tao anatin'izay de any amin'ny collège ny mpianatra zany hoe any amin'ny 6e 5e 4e de hoe inona ny matiera tena voafehan'le mpianatra ao anatin'izay de zay voafehany eo zany no accompagnean'le mpampianatra izy atosika izy hoe ity olo ity mahay matematika lasa mathématicien zany ty na lasa ny resaka scientifique ho lasa ingénieur ty raha mahay géographie be izy histoire lasa géographe izy ohatra zay tokony resaka touriste zany le olo ity de ohatra zay hatrany hatrany de any amy 4e zany le mpianatra de efa fantatry ny mpampianatra sy fatan'le mpianatra hoe za zany ty matiera ty no tena fiheziny de rehefa afaka baky izy de efa fantany
ny filera zay tokony ataony ao anatiny zany ngeny tsy nisy zay ngeny mampandrosan'ireo firenena any ivelany rehetra reo hoe mipetraka tsara zany guide d'orientation scolaire zany any amy sixième misy ankema de efa fatany ny ataony any izy de efa malala hoe anao pilote anao ingénieur anao an'izao de zany no napetraka io baky io any de efa napetraka ao anatin'ny PSE hoe apetraka io hoe asina io resaka science économique asina io resaka littéraire de ty zany no tokony ataony ao anatin'le izy raha baka aisy izy de zao nanaovana azy efa mipetrapetraka daholo zany lalan'le mpianatra ao anatin'le izy vao miaraka collège izy de mazava zany hoe misy baka ES ao économie et sociale raha teanao sociologie na économie de babaka ES zany no tsaratsara kokoa ataony ao anatin'le izy de voarindra le izy raha anao dokotera izy de efa voafy any amin'ny collège de efa tokony ho fantan'le izy de zao very daholo ny mpianatra gasy ao anatin'le zay zany mahatonga an'ireny hoe zaza malagasy be da be hoe lansession eny amin'ny université tsy ny zanaka malagasy tompoko ny tsy mahay aza miteny an'izany mihitsy narom-pitondra hoe tsy mahay ny mpianatra gasy ny zaza gasy ary ny mpianatra gasy vao makany an-dafy mirarakivy ny any ivelany noho le intelligence le faranita-tsaina ananany gasy fa le raha eto amintsika nanapotika ny mpianatra malagasy zaho mpampianatra université fantatro tsara zany fa zany le guide d'orientation scolaire zany no tsy nisy de any amin'ny filera tsy tokony alehan'le mpianatra fotony mpianatra fia zany fotony mpitondra zany de na ao anatin'ny PSU zao zany voarindra tsara tsy narahana le izy de mandeha anjamba ny fotsiny ny fampianarana eto Madagasikara nefa tsika raha tia nandroso ny firenena de ny fampianarana ny lakile tsara indrindra mba ahafahan'ny olona tsy manabato antsika mba ahafahantsika mamelona olona mba ahafahantsika mamokatra tsara ahafahantsika manangana orinasa ahafahantsika mitady mijery sy mitady ny asa maharitra ny fianarana ihany ny lova tsara indrindra ahafahana mifanerasera amin'ny vahiny sy mandresy lahatra azy mba ahafahana mitsinjo lavitra ny fianarana fa de potehana le fianarana hoe faly aho mahafinaritra raha apotika ny fianarana be da be ary no tokony apetraka mifanohatra ny teniny zany fianarana be da be no tokony apetraka de apetraka tsara ny rafitra ny système éducatif efa misy PSE io atsarao io rehefa misy tsy hoe misy tsy mety izy de atsarao fa zanareo no manatsara azy hoe lobe anareo io fa asio concertation zany atsio ny direction nationale de l'école privée atsio ny solontenan'ny mpampianatra rehetrarehetra ny société civile ny mpampianatra mpikaritra ny ray aman-dren'ny mpianatra mba mikando rehefa tiana ny anatsara azy fa zao nge zay tiany mpitondra minisitra no atao zay tiany mitondra no atao izy nga zay tianao no atao tsy zay tiany mitondra ho ana atao averiko foana tsy zay mahafinaritra ny filoha no atao tsy zay mahafinaritra ny premier ministre na mampiran'ny gouvernement na ny gouverneur no atao tadiova rehefa mitondra tsy zay mahafinaritra anao mpitondra no atao fa zay mahasoa ny vahoaka ary zay tsy hain'ny mpitondra am'izao fotoana zao zay mahasoa ny vahoaka no atao obligé anao tsy maintsy mijery azy anao raha tena mpitondra ianao raha tena hoe homme d'état anao de zay no ataonao tsy zay mahafinaritra zay teniteneninao no ataonao ao anatin'le izy fa mila mijery ianao hoe inona ny mahasoa ny vahoaka mila miaina ianao de mila mikasokasoka amin'ny olona ianao de mila mijery de anao mijery hoe zao ny mahasoa ny olona iny no tanterahanao zany natao hoe gouverner zany natao hoe mitantana zany natao hoe mahay mitantana gestion publique na fitantanana mpanjakana amin'ny akapobeany sa oa de manome solution foana tsy nareo kory no tsy tiana manaja anareo samy ka malagasy tsika fa rehefa na vahoaka malagasy kosa rehefa ny fiainan'ny malagasy kosa ny vira vrainareo am'izao faorina sy ny fantrano ohatra zao de tsy maintsy mijoro miteny manisy anareo ary mbola manome sosikevitra satria tanindrazana iombonana ity Madagasikara tsika de maloso de maloso ny fotoana nisy zavatra nanitikitika le nresahanao tam'le resaka satria tena hivatika politika am'izay efa teo efa mazava be zay politika fa ho an'ny fampianarana de misy ho tsakotsako ny mpitondra fanjakana zay député Todsoandriamampandry fa efa nyresaka ihany ianao zava-misy eo anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao mikasika indrindra am'le hoe
teny nambaran'ilay solombavamboaka ny Madagasikara Vanikongo zay tena izy mpitondra fanjakana ihany no manenjika zany am'ilay solombavamboaka zany ary le mpanao an'le Facebook no tena miasa mafy koa manenjika azy zany anisan'ny jolo am'zany zao ohatra le président groupe parlementaire ny ARD anisan'ny hita am'zany koa ohatra reo mpikambana sasasany anatin'ny le antoko zany sy ireo mpanoana mafana fo fa io ihany koa misy an'ilay scandale eo anivo ministère ny justice zay nahatratra zany am'ilay adevitra be momba ny ministry ny fitsarana am'izao fotoana zao de miazira par rapport am'izay ny syndicat mpitsara eto Madagasikara fa misy ihany koa mpikambana zay anisany sahirina koa anatin'ny adevitra fa tsy izy rery ihany koa moa zany fa misy voaresaka ao anatin'izay voaray ao anatin'ity resaka justice ty zany na ny fitsarana akoatran'izay de manana olana ihany koa ny tontolo ny serasera sy ny kolotsaina eto Madagasikara député Todsoa zany mizara roa io mpanakanto mikasika ny fametrahana zay hotale ny OMDA zany na hoe ofisy pirenena zay ofisy malagasy zay miaro ny zony mpamorona ya de mizara roa mihitsy omaly de nisy fivoriana samy hafa tatsy anosy de fivoriana ho an'izay makasitraka amin'ny fanesorana ny taleniny OMDA zay milaza fa tsy nisitraka nininina mihitsy zay de ato amin'ny ankilandray fivoriany tery Mahamasina ny Kianjankanto ny hoe zay de miaro amin'ny zava-bitan'le talety eo aloha ary tena manimba ny zavatry ny mpanakanto io ary tokony andeha izaka tena ny mpanakanto raha ohatra ka zao ny nanaovana satria efa misy ezaka lehibe na ahafahana mba nisitraka an'izany droit d'auteur ny mpanakanto zany de sahirana eo na mampiady angely eo le ministra tompon'andraikitra zany manoloana zany de atramina mpanao cinéma ary moa sarymetsika eto amintsika de mijoro hoe tsisy sitraka azona misy tam'le OMDA rehefa mahita an'izany député Todsoa de mahita le scandale ao anatin'le fitondram-panjakana izy menakavy ihany io miady an-trano io fa tsy hoe ny mpanohatra mampiady azy na hoe ny mpanohatra mandrangitra azy fa vokatry ny zavatra ataony sy ny fanapahan-kevitra raisina député Todsoa fahitanao zay ny fahitako an'izay ngamany raha ohatra fitininy zay rehetra zay de betabe ny scandale ny zavatra tsy mety atao am'izao fitondrano zao ary tena mazana ny zareo mpanatanteraka misy ny zay scandale maro zay efa tenenao teo hoe teo ny scandale zay nataony ministre ny fanabeazam-pirenena tam'izany ny panier garnia eo ny bombo society ny écran plat ndray misy ny atatany tam'izany eo koa ny ministry ny minina sy ngana tamin'ny resaka volamena somaro isan-karazany reny eo koa indrindrindrindra ny ministry ny communication zay scandale beta be impiry misesy atao sy ny fitenenana ny vahoaka maro samy hafa reny maro be de maro ary zao koa zao misy an'ity ministra zay voalazana teo zany misy ny justice tiako tenena am'zay fotra mifaniry amin'ny solombavamboaka de maro ny olona miresaka de mitaraina de miteny ary apitako atsika rehetra ty am'le izy ary zao mahasolombavamboaka de mampita zany zay ty tenin'ny olona zany zay mifanerasera maro amin'ny tena hoe samy maiky fa tsy mandeha le firenena ary manao ny ataony am'izao fotoana zao hitatsika koa reny any amin'ny présidence sy ny karazany reny misy raha maloto be da be mivoaka dossier be da be ary isamy izy any amin'ny herinandro isamy izy any jereo fa tena jereo ke le na fitondrateny io na scandale lafo io na inona ny mpanohatra tsy mba voateny mihitsy ary nareo koa tsy ahita ninninina fa isamy izy any manao an'izy mivoaka ve reto efa mantra sy fahadiarovana ohatr' zao de mbola zao ihany no ataonareo anatin'le izy de zao ny tenin'ny olona am'izay scandale be da be zay ataon'ireo mpitantana mpanateraka roa zany am'izao fotoana zao ny fantena apetraky ny olona am'izao fotoana zao faniry de hoe fa maninona rehefa tompona andraikitra ambony rehefa minisitra ambony zanaky ny faritany any amin'ny faritra no manao ny tsy mety tonga de mandray andraikitra ny mpitondra fanjakana ary tonga de manala ao anatin'izy fa rehefa ministra eto ny vitany avy eto Antananarivo zay manao scandale be da be na izy na ny vadiny na ny hafana zay mitondra de maninona no tsy voakitikitika ary tsy voateny mihitsy zany ao anatin'izay mampieritreritra zany mampieritreritra zany mila tonga saintsika ary jerevy ny réalité ao anatin'le izy
apitako zay vahoaka no miresaka ary misy tena vahoaka tena hoe vahoaka tena sairana nanisany miresaka ary zanaka ny faritra ny tena tezitra am'izao fotoana zao hoe nahoana loatra re marina fa misy ny samy manao ny tsy mety zay ny teny zareo samy manao ny tsy mety fa rehefa zanaka ny any amin'ny faritany any anindra tany ny manao ny tsy mety de samy manapa-kevitra ny manala ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fa rehefa olona mpitondra ambony nisitra eto Antananarivo na gouverneur na inona de tsy azoko tiana mihitsy fa hoe intouchable enjany zany mampieritreritra ka ny antiany koa de hoy izahay efa tena feno loatra ny kapoky efa be zay scandale zavatra tsy mety ataonareo zany raha membre ny gouvernement sy nareo mpitondra hatrany amin'ny présidence fa de hoy zay hoe sao de tsy zakanareo tsony ary le izy so fa miakatra any amin'ny tena any amin'ny sainareo le zavatra de tena tsy zakanareo tsony le fitantanana ny raha raha-pirenena nge ty atao tsy raha raha tokantrano nge ty tantanareo ty ka hoe iadinareo de ianina miady amin'ny anina de ifanaratsy ny omda eo andaniny le minitra lasa miady amina solom-bavaboaka rehefa samy amin'ny fitondrana ihany tena mamenatra mihitsy ny omda zany ke tsarovy teo aloha tsarovy nefa tena hoe namana rana bavy rana da nefa zao de mifanenjika mihitsy anatin'le izy de le raha omda zany ke atra amina vadin'le ministra mifanenjika mifanenjika fa ina tena navadina ministra amin'ny resaka ampime anazy ary atao amin'ny énergie tsy voavary tena i zao tena me rehefa mifanebaky masom-bahoaka zareo tena me marina sady me potika le firenena matsikaiky le izy no matezitra no malahelo ny fo ao anatin'le izy ina moa nidiranao amin'ny fivadina ministra re aminao tsarovy artiste ny fomena aloha natako vadeo de artiste izy mpanakanto izy mpanakato izy de tsy anao ve no mibaiko ny misina hoe alamino io omda io zao lasa mizara roa nke zao le omda am'zao fotoana zao le mpanakanto le ampanakato am'le hoe manoana sy manona le omda omda zany rehefa nendry an'le olona ianao de atsona daholo ny solo tena ny artiste hoe mety aminareo ve ty rehefa anary ianao tsy raha rena tsony le artiste va zay tianao atao de nahafaty ve raha natsona ny efa fafantatrao fa sujet sensible tamin'ny fanjakana teo aloha efa nisy ny saika nany esorana n'le tale général ny omda de efa hita le fihetsiky ny artiste rehetrarehetra tam'izay de lasa le ministra mihitsy ara ny afaka tamin'ny toerana tam'izay fotoana zay raha tadidiny député tadidiko tsara mihitsy re za koa matsy artiste koa nge ay artiste député sady sportif tsika no artiste tsika mamaiky ely zavatra rehetra eny tsika anatin'le izy za koa manaraka ny omda io mihitsy ao anatin'le izy de mahagaga anahy hoe maninona anafaty an'le ministre ny communication ve mba niantso ny solo tena ny anreo misy député avy amin'ny ianareo nge ao mba anatsona daholo reny le DG-ny kolotsaina moa zany de lasa miteniteny foana tena défendre l'indéfendable tsy io nge oa de lasa izy ndray mampianatra an'le organisme rattaché directeur zany nge mandalo hoe tsarofo rehefa tsy ohatrany miverina artiste nge anao de isa tsony hijery anao avy eo manjary tonga am'zany nge ny olona anatin'le lasa tonga am'zany ny olona anatin'le solombavam-boaka manko tohatra misy artiste maromaro misy etantanana de maninona raha natsona daholo ny solotena faritra misy maromaro de mila raha nasona daholo ny solotena mpanakato mba maka-kevitra izay indrindra tsy hoe décideur angereo fa mba alaina ny heviny mba misy an'zao tsy mahafa tsika samy malagasy fihavanana no zava-dehibe ny fampianoana de ahafaty ve de miantso de hoe ahoana ny eritreritrareo ry zalasy ry zavavy fa isan'zao zay nge de taviny olona le fifanajana ohatra an'izay rehefa zavainao am'izay izy hoe miresaka tsika efa na fampiantso anareo fa de mitady marimaritsy raisantsika na manazava nareo hoe ity ny pirofo fa tsy mety nataole tale omda taloha fa tsy maintsy anala azy zay mba miinformena de miloatra zay le izy efa mpirinitady moa sy nanao audito rehefa ohatry zay ke le izy fa ahoana tsy tena zao lasa ampizarana le artiste nefa anao rehefa anao campagne na propagande manampitamy le artiste reo ary tena budget goavana mihitsy tamatambazana misy le artiste mpanaovana hira maolany le candidat zay toana ny fitondrana rehefa ao anatin'ny iranazy zany le artiste de maika ary mipingapinga hoe ilainareo fa andao avy anao propagande zay rehefa eo am'le toerany nareo
de airika le artiste ao anatin'zany faniry tena hoe mira siana za zany a de tena miezaka foana mieno artiste na le samandro io na ny trotrombe io na ny amin'ny CCSK io na izy io na iza de tena tiako zany reny tia mieno hira de tia mandia tia mieno dika mampimea sy mijery a zay mahatonga ko hoe sarotiny ao anatin'izy hoe aza samasamanareo an'izao miresaka politika ny artiste samahanao daholo ty na fivavahany ty na ny artiste ty na mpanao politika ty na ny mpitondra fivavahany ty na inony ty de inona ihany zany aiza le fihavanana le fasakiana samy malagasy nifitsika rehefa androso anao fampandrosoana anao an'izany hoe développement zany a de tsy maintsy mirahina alohatsika apetrao aloha le fasakiana sy le fihavanana malagasy fa rehefa tsy hainareo mametraka an'izay rehefa tsy milamina zay le hoe ilaina ny équilibre politique équilibre social stabilité politique stabilité sociale stabilité économique tsisy développement vanina raha tsy apetraka zay izany tokony ametraka an'izay nareo zao ny ray aman-dreny ara-pitondrana ny mpanatanteraka de asio zay no natonga ny mpanohatra ny any fanoerana rehetra hoe asio le concertation amin'io CENI io sy ny ACCA io fa tsy mety amin'ny fanoerana io raha mbola iny ao de tsisy hiditra amin'io mihitsy fa raha lao manotona ina hoe nareo menakavy ihany inao tsisy anakeny io mihitsy de efa miteny zay eto de efa miteny eto de ataovy mazava ny lalao aloha raiky hoe ataovy mazava rehefa mazava io rehefa misy ny concertation misy ny fanatsarana ny CENI ny ACCA mirotsaka zay fa raha mbola iny eo de zavatra hafa no misy eo ao anatin'izay faniry leny ary mamaraparantsika député Totso saika mbola iresadresaka mombanao ana politika publique nefa asa ve mbola manana fotoana kely député sa ho reportentsika manaraka indray ny adevitra momba zay satria misy leny eny ary satria atalohan'ny dirako teto manko a de mahafantatra hoe izoma député Totso ny eo sa député Rastany de député Totso de vereny misy ny aloha le politique publique satria misy ndray efa mandray an'lay le taratasy stylo zany mba handray kely am'le zara hevitra zara fahalalana zany satria io moa zany zay men'Andriamanitra zay fahalalana sy hevitra zay arak'izay hoe vocation zay ny teneny député Totso teo de mba ho ataontsika fanao zany mba zaraina maimaimpona ho an'ny mpiainatsika député Totso politique publique be da be ny fonosiny zany efa nanandrana ny resaka tsika teto de hoy zay hoe ndao indray aloha ho resahantsika le izy tena politika amin'ny akapobeny de ho tohizantsika le izy ara député Totso raha fiezina zany amin'ny hoe TFM teny fosy mazava politika publique ny anarany raha hoe politika mpanjakana politika publique izy na ny fiantso azy koa ho an'ny ivelany action publique na stratégie publique raha ataoko amin'ny teny mazava ho azon'ny vahoaka sy ho an'ny mpitondra ihany ko zany hoe inona natao hoe politika publique zany dia action fitaditambarana asa zany programme maromaro zay ataon'ny autorité publique izy moa le autorité publique zay ataon'ny mpanatanteraka ny gouvernement zany ny manao asa mivaingana ho an'ny vahoaka sy ny firenena io politika publique io dia volam-bahoaka io vola mpanjakana no anaovana an'io io zany de rehefa anao an'io ny mpitondra fanjakana ohatra ny kanja manara-penitra zao politika publique reny satria niara tao amin'ny vola mpanjakana ka mahita ny mpitondra hoe ilaina ny kanja manara-penitra dia reny zao politika publique hôpitaly manara-penitra ny fanjakana no nanao azy de politika publique izy fa raha hoe za zao manao reny action sociale action be da be reny manao lalakely manolotra lakana manome zavatra maro iny tsy politika publique zay satria vola posiko le izy ao anatin'izay raha ohatra hoe ny beny tanàna misy zavatra ataony ohatra hoe borna fontaine amin'ny commune zay misy azy politique locale reny fa tsy politika publique ny fantena zany de hoe le politika publique ataon'ny mpitondra zany de tokony isy fiatsaikany impact ho an'ny vahoaka malagasy ary eto zany rehefa misy fantaniana hoe mametraka fantena ho an'ny vahoaka malagasy hoe ny politika publique sy andraisiko ohatra reo ny lalana
natao politika publique zany zavatra rehetra hita amin'ny masotsika zany ka ataon'ny fitondrana de politika publique fa zao ny zavatra ataon'ny mpitondra reny ve zay volam-panjakana ny volam-bahoaka mitera voka-tsovy reny ho an'ny vahoaka malagasy ny dikany raha mandeha tsika de tonga de samy tegna am'zay tsy mivaliny matotsy le izy de izao satria le mpitondra fanjakana tsy mahay mijery ny filana tsy mahay miaino le besoin na le aspiration ny vahoaka malagasy zany hoe ny politika publique zany de tokony mahay miaino ny mpitondra hoe iza ny laharam-pahamehana ho atao raha anao téléphérique anao na kianja manara-penitra anao de inona zao mbola marary io tokony zavatra zay laharam-pahamehana aloha no atao ho an'ny vahoaka malagasy ary io zany a le tsy fahaizana mijery le politika publique atao io mahatonga ny firenetsika mahantra sy miempotra am'izao fotoana zao ary io politika publique zany raha mpitondra mahay izy de tokony misy technicienne sy ekipa maromaro ao reny zany manao ny sondage manao ny enquête misy méthode et technique na hoe méthodologie atao zany a ijerevana an'izay hoe inona ny filan'ny any atsimo ny eto Antananarivo ny any Adego ny any Amasenga de reny technicien reny am'izay no mitondra hoe ity tokony atao laharam-pahamehana isaky ny faritra sy eto Madagasikara de iny no tanterahan'ny mpitondra fanjakana ny mpitondra zany a de décideur fa tokony avany am'le technicien le expert izy a no maka hevitra ao anatin'izy fa ny mpitondra am'izao fotoana zao zany a tsy mahay mampiasa le technicien sy ny expert fa zay mahafinaritra azy no ataony zay revony no ataony de raha satsy any am'le marary mivoaka zany a no atao a ao anatin'izay izay zany raha fitingy fona atao hoe politika publique fa rehefa anao an'io koa tsika ny mpitondra fanjakana de tsy maintsy misy no atao hoe tombana évaluation misy karazany roa ny évaluation ny voalohany de atao hoe évaluation ex ante na hoe évaluation a priori zany hoe alohana nanaovanao le politika publique de misy évaluation aloha ataonao hoe mety am'le olona ve ty mety am'le communauté anankiray ve ty mety am'le faritra ray ve ty zay natao hoe évaluation ex ante vita zay rehefa manateraka am'izay anao zay vita le izy zay ny anao vao manao évaluation koa anao hoe de ny anaran'izay a évaluation ex post na hoe a posteriori ny dikan'izany rehefa vita le zavatra de tsy maintsy misy tombona ataonao hoe vita arako ny tokony izy ve le zavatra atao ao anatin'izay zao fitondrana zao tsy manao an'izany misy spécialiste en gestion publique inkeo aminareo e rehefa tsy misy de makanareo hevitra ty amiko fa atoriko ny fanaovana an'izany satria efa ny am'tsizy loatra le ataonareo ao anatin'izay ary io koa ao anatin'izay aloha évaluation aloha sy ariny sy zay faniry de zao misy karazany misy tipana karazany koa io fanaterahana io évaluation io évaluation tsy maintsy ilaina na am'resaka projet io na programme io na politika publique io ny politika publique zay nge de zao hoe ensemble fitambaran'ny programme natao hoe politika publique ny programme ensemble les projets maromaro natao hoe programme de zao ny karazana évaluation io de misy koa ny atao hoe évaluation légère de misy ny atao hoe évaluation lourde raha resaka évaluation légère no atao de misy karazany roa misy atao hoe évaluation rapide sy ny évaluation participative de ny évaluation lourde ndray a de misy ny atao hoe évaluation scientifique de misy ny atao hoe évaluation institutionnelle amin'ny manaraka indray zay ho voaboasako sy ameko ohatra mba azahoany ny mpitondra ny zavatra tokony atao am'izay sy azahoan'ny vahoaka an'izay zany zavatra rehetra zany ve maîtrisenareo ve zany tokony anao an'izany zany ay an'izany rehefa anao an'ity politika publique ty ary ny politika publique faniry de ny programme zay ataon'ny ministère nisanisa nkena atao hoe politika publique ao anatin'le izy satria samy manana ny programme any daholo ministère tsirairay avy de ny sora-bola ao anatin'iny no atao hoe budget de tsy maintsy miditra ao anatin'izay politika publique zay de ny politika publique zany hoe le programme mitambatra ireo sy le budgétisation atao amin'iny zay nky natao hoe loi de finance zay natao hoe loi de finance loi de finance zany a tonga de fambatana azy de tsotra fotsiny mba tsy ampanana ny vahoaka fitamba na programme maro sy budget teti-bola zay natao hoe loi de finance zany hoe
io la défense nefa de miainga amin'ny dahôly ny zavatra atao rehetra mahakasika ny vahoaka zany de ty ambe penoana zany tsika ny mpitondra de tokony iaino ijery zany hoe inona ny filan'ny olona inona ny aspiration-ny olona de ampiasao reo expérience technicienne misy économiste ampiasainao am'zany misy sociologue ao misy ingénieur hydraulique misy ingénieur reny zany le technicienne omena lanja zay zany a anisan'ny défaut sy erreuran'ity fitondrany ity tsy manome lanja ny manampahaizana malagasy mena sihatra reny a de reny am'izay no mitondra anao eo ambon'ny latabatra de anao no décideur manatanteraka zany kiny natao hoe mpitondra ary zay mahasarotanay mpampianatra mpikaritra ny ICSS hoe ny recherche ny fikarohana ataon'ny mpianatra misy tena tsara mihitsy ny fikarohana atao fa tsy ampiasaina family nefa reny fikarohan'ny mpianatra ny université be da be reny tokony reny ny mpitondra reny misy projet be da be reny de tanterahana zany keny mampandroso ny any ivelany fa tsika tsy mamisy sehatra an'izay zay zany fa tsy hoe sady mpitondra ianao no mahita vahoaka kely maromaro ao de mien'ny olona de hoe inona no atao de anao an'zao zany ke mavoa mpitondra tsy oentina sentiment zany ny fitondrana ny raha-pirenena fa ampiasaina ny manam-pahaizana mamakafaka sy mandinika hoe inona ny filan'ny olona am'izao fotaon'izao inona ny mamparary ny vahoaka de reny fikarohana sy fanadadiana meny manam-pahaizany reny no tanterahan'ny mpitondram-panjakana et c'est ça la politique publique zay natao hoe politika mpanjakana de reny resahako teo tsy maintsy misy natao hoe évaluation karazana processus zany io zay atao ao anatin'izay zay nga maloha ny androany fa mbola betsaka zavatra tiako ampianarina ho an'ny mpitondra tsy mba ampahafantarina ny vahoaka ho an'ty fireneny ty tsy maintsy miteny zay fahaizaka kely mena Andriamanitra satria ny vahoaka atsika de vahoaka malagasy vahoaka ray ny firenentsika dia firenena iray ka tsy ametsy ny angamby anareo satria misy any vitsivitsy hoe aza mamisy solution ntsony ianao non aleo miseho tsika hoe ty tanindrazana aleo aseho atsika fa ny firenena de tsy mandeha ny amitsy fa mamisy olona ihany eto am'ty fireneny ty zany manana ny trakefa manana ny fahaizana afaka manampy ny vahoaka afaka manaky ny mpitondra na izy na iza dia tsy maintsy ampiana ary za de miteny za manokana na iza mpitondra eo na iza eo fanery de vonina foana amin'ny hevitra zay sosy tsara ny vahoaka malagasy fa fetako mandroso am'izay ny vahoaka hitako miatana ny vahoaka mandroso ny Madagasikara de mangina am'izay katsirobava angina katsirobava am'izay ozy ny ao amin'ny tenin'ny soratra masina misora tompoko efa nisaotra moa anao fa zakio zay so de mbola miandry ny amboma miandry aizy de te marana kely amin'ny tena fisaorana sy ireo diaspora be da be izy ao mandrotsaka ny fraritsy sy ny fisaorana anao de aloha tena fisaorana am'le tena mepitany am'le mpijery sy ny mpiaino atsika misy député de mankasitraka atsika rehetra miaino ary mankahita atsika ary mirary soa atsika ary tiako no miteny fa tsy hoe tsy faratapaiazana akory ny tena fa zay fahasoavana ny men'Andriamanitra de zaraiko maimaipoana ny vola mankarena zay ny men'Andriamanitra dia izarana anampiana ny mpiarabelona zay ny fiainako zay no nibiazina anay ary zay menakavy ny fianakaviana de manana an'izay toetsy an'izay de rehefa mba misy ny enta manana na fahaizana io na vola io na fitaovana io de tsy maintsy mifanasoatsika mifanampytsika satria gasy raireny koa de mankahitra atsika rehetra ary mirary soa ary mirary fombiazana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka na enta-toerana izy na any ivelany mankasitraka indrindra tompoka eny ary de misaotratsika ny député Andriamampandry Tojosoa niaraka tamintsika atao anatin'izay ora iray mahery kely zay misy tsika niaraka tamin'ny député Tojosoa satria teo amin'ny folo sy firy zany 7 minitra mahery teo tsika niaraka ny député Tojosoa zao tamin'ny sivy sy 7 minitra mahery zao amin'ny folo sy raiky amby 10 de ora iray mahery misy tsika niaraka tamin'ny député Tojosoa teo tena akasitrahantsika misy député Tojosoa am'izay fanazava-kevitra maro samihafa fa nio-kevitra zay ihany koa ary eo ihany koa ny lafim-pampianarana zara fahalalana zara ay zany hoe le mahafinaritra le zavatra resahantsika satria itsika de miezaka foana zany mitondra am'izay mety fizaran-javatra zany mba
no voarainy rehetra de ataontsika ezaka foany zany a isan'andro san'andro atan'ity fandarana ity de efa manomana zao zahay am'izao fotoan'izao a ny mba hahafahantsika zany mametraka fanontaniana tsara mihitsiny am'izay zavatra tokony ho resahany eo amin'ny fiainan'ny firenena de efa mandamindamy mao namana teknisiana sy ny rehetrarehetra de rehefa tonga ny fotoana de ho resahana amintsika am'izay top miainga am'izay le izy a de zay fanontaniana zay resahantsika zany de efa arindra arak'izay de efa valiana ihany koa zany rehetrarehetra izany iseto akaina kely fotsiny a dia hanoman-javatra hafa zany satria mbola iverinao misy zavatra tsy maintsy ho resahana ihany amin'ny fiainan'ny firenena zany la fipanadiadiana dia omeko aloha namana Rina Arabe Mananjara zay fa nanomana zavatra ihany koa ifampiresahana amintsika satria ny fivoarany vaovao any amin'ity fitondram-panjakana ity de tena saika isan'andro tena isan'andro raha misy vaovao rofina misobika foana isan'andro san'andro ary zay ny nampiavaka an'ity fitondrana ity zay tsy nataon'ny fitondrana tao anatin'ny 80 taona ataon'ity fitondrana ity am'izao fotoana izao satria izy menakavy eo ihany no mamorona vaovao hiresahana momba azy hitenenana momba azy de itsika moa zany mandamina fotsiny tsika zany manao checklist tsika hoe reto indray aloha aloha indray ty atao rapitso ty raha afaka pitso ity indray amin'ny fotoana ohatran'izao ity indray miaraka amin'ny député zao satria maîtriser ty dossier ty sy ny sisa ohatrohatran'izay de mandamindamy marak'izay tsika satria isan'andro zany vao fo maraina zany de va tonga de mitotona foana zany le vaovao an'le scandale les mauvaise gouvernance les corruption et consort be da be ny zavatra hitantsika eo anatin'le zavatra ataon'le fanjakana de tsika fotsiny mandamindamy azy eo de eto indray zany zao Rina itsipona zavatra anankiray indray zao Rina de ho resahany am'le façon Rina Arabe Mananjara le sy endrim-panadiadiana no manodrina azy teo eto sa tsisy Rina eny ary am'toy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada raha ny nambaran'ny député Totosoa Andriamampandry teo dia tonga dia ambara hoe tsisy madilana ho tetenina fa dia ambava homana ampo mieritreritra ny mamy dia atelomy ny magnidy aloavy zay ilay mahazatra antsika zay ka arak'izany misy ny resaka tiana ho resahana indray zany satria ny antsoina hoe zaza na ny antsoina hoe taranaka dia manana ny lanjany lehibe tokoa amin'ny malagasy eny fa tsy amintsika malagasy rery fa ny maneran-tany mihitsy dia manana ny lanjany manokana izany antsoina hoe zaza sy ny taranaka izany tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena moa zany tany amin'iny faritry Ambalavao iny dia nisy resaka momba an'io izay nataony ny amin'ny resaka hoe fanabeazanaizana ny amin'ny resaka hoe kopia ny amin'ny resaka hoe misy fiatraikany io amin'ny fiainatokantrano resaka fahantrana sy ny sisa ka mialohany dirantsika amin'ny hoe mba fanazava-kevitra ao anatin'izay hoe famakavakana zany dia andeha aloha arahantsika ny atao hoe votoatin-kevitra izay nambarany filoham-pirenena zany tamin'io fandehanany tany Ambalavao io gatahantsika ny teknisianina andefan'izay raha nitra fotsiny rehetra efa misy zaza matetika rehefa mandeha de be ny zaza io moa zay mivadiny resaka mihitsy tsy maintsy misy programme ataontsika aloha amin'le fanabeazana izany misy un plan ny apetraka de mba limitena ny zaza marina sa tsy marina be loatra satria zao mantsy ny olany tsika raha efa sahirana nefa mbola mitombo any koa ny zaza de vao maika sahirana ihany koa tsika rehetrarehetra zay zany tsy maintsy anaovana ka no opération misy opération zany ho ataon'ny association Fity ary atao tomboka aty Ambalavao izy io zao ny opération atao zavatra roa leo atao ka zavatra roa leo atao anankiroa leo atao za moa tena misolo vavana azy eto ny zavatra ho ataontsika zany de zao be de be ny olona arabatana fa olona tsy ara-dalàna ina olona arabatana fa tsy ara-dalàna arabatana izy satria velinay fa be de be amintsika tsy manana kopia tsy manana karapanondro noho ny antony maro samihafa noho zany le opération ataon'ny association Fity zany dia ametraka zany tsika ny fanaovana an'lay jugement supplétif mba ahafahana mahazo karapanondro zay zany zavatra ho atao de apina zany ny manao matetika mantsy nanao sondage mihitsy zay hoe fa maninaka le olona tsy manana karapanondro satria tsy manambola andoavana an'le droit na karapanondro
matetika tsy manana an'lay copie noho izany zany dia ampina ny fanaovana an'izay sady omena anaovana ny copie no omena ihany koa anio fanaovana ny karapanondro maimapony fa itohana daolina ny sary na ny droit na fanaovana ny jugement supplétif zay zany no ataontsika dia atao isaky ny fokotany izy io zay ny voalohany rehefa avy manao an'io tsika dia akaiky eo ihany tonga dia misy ihany koa ny fanaovana le fanabeazana izany tsindromona kely fotsiny misy un plan alefany tsy marary io tsy marary non'le tsindrona hafahafa tsindromona tonga dia tsy miteraka tsony fa rehefa tena hoe te hiteraka indray dia afaka isorina iny implant iny zay zany zavatra anankiray akoatran'izay rehefa mahazo karapanondro eo ihany koa zany dia misy fanampiana omena zany hoe appréciena mihitsy tsika zany mba ny investissement io moa hoan'ny économiste ny investissement ataontsika amin'izay kely noho ny investissement zay ho ataon'ny fitondram-panjakana ho ataonareo fianakaviana amelomana an'le zaza hitezana an'le zaza ampianarana an'le zaza dia aloha zany misy rehefa hoe tonga le fetro hoe mba zaza telo zaza efatra dia ajanona fa tsy atao zazatra any amin'ny folo any misy miteny hoe io arena mila hovaintsika zany karaha arena nefa miteraka fahantrana tsy arena tsony zay le zavatra ataontsika zany ka mijoro eto mihitsy androany moa miteny amin'izay amintsika eny ary samy naheny tsara sika ary tena hoe nandray tsara zany ny fanazavana izay noentin'ny filoha teo zany momban'ny zay resaka hoe zaza ny amin'ny isan'ny zaza tokony ateraka ny amin'ny resaka hoe copie ny amin'ny resaka hoe tsy fananana karapanondro ny amin'ny resaka hoe tsy manambola andohavana an'le droit ny olona dia tsy mavita ny karapanondro lasa tsy mavita copie sinsisa dia tonga hatramin'le faraparany teo le hoe arena ny zaza araky ny nambarany teo zany de hoe tsy tokony ho zay tsony fa raha arena ny zaza miteraka fahatrana dia tsy mety ny taka an'izay ho azavaitsika ataontsika hoe milamina tsara mihitsy ary mila manaraka tsara mihitsy tsika ao anatin'ilay fanazavana evitra ny resaka eto ary ny fanazava-kevitra dia mampanankarena tompoko satria ho anao zay mieno ho anao zay mijery ny miara-manonja MBS Radio Mada de mety ho voafetra ihany ny atao hoe fahalalana na ny fahafantarana manoloana ny toejavatra tahaka an'izay ka dia araka ny tenena moa miara-manonja tahaka anytony dia mameno ny tsy feno ary mamme ihany koa fanazava-kevitra maro samihafa dia anjarantsika zany no misaintsaina ao anatin'ny ilay izy zany ny tiana tenenina voalohany aloha dia ny hoe raha ny isan'ny zaza teraka zany ho an'ny mpivady anankiray dia io zany aloha dia hoe safidin'ny mpivady io zay safidin'ny mpivady io vao hoe mbola na hoe vao mifampisipa fotsiny ara le lehilahy sy vehivavy zany fa mbola tsy hitafiditra eo amin'ny tokantrano fa vao hieritreritra ny anangana tokantrano de fa any izy de fa mieritreritra hoe ahoana ny momba ny zaza izay ho ateraka izany satria aloha amin'ny akapobeny ny anambadiana tompoko dia azahoana taranaka zay aloha zany efitra akapobeny zay fa eo amin'le hoe isany ray na roa na telo na efatra na dimy na folo iny zany zavatra hafa iny ary ho resantsika ny amin'ny resaka hoe isan'ny zazateraka dia miankina io zany aloha amin'ny toe-pahasalaman'le mpivady tsy hoe le vehivavy rery fa rehefa hoe zaza teraka zany le zaza tsy tonga fotsiny amin'izao fa tsy maintsy eo ny lehilahy dia eo ny vehivavy dia be voka le vehivavy zany le reny zany no mitondra voka mitondra sy volana akiby zany iny zany mazava tsara miankina amin'ny toe-batana aloha io eo amin'le vehivavy sy eo amin'ilay lehilahy zay aloha ny ray tena hoe toe-pahasalamana zany misy tsy afa-manoatra mihitsy noho n'lay toe-pahasalamana zany fa de hoe ray ihany no afaka aterany sy ny dokotera no mahafantatra momba zay na hoe roa ihany de zay sinsisisisy miankina amin'ny toe-pahasalamana io na anaty vehivavy ty afaka mitondra voka sao mbola tsy hidirantsika raha ny any an-dafy le hoe femme porteuse le hoe ampany fanakibo zany hoe fa zavatra hafa mihitsy zany tsy hidirantsika zay fa ny lafiny anankiray ihany koa zany eo amin'ny lafiny hoe isan'ny zaza izay teraka dia miankina indrindra amin'ny fiarina sy ny vola miditra
ao anatin'ny tokantrano anankiray. Zay ilay izy miankina amin'ny vola miditra sy ny vola zay hoentina mampiodina an'lay fiainan'lay tokantrano zany. Zay io zavatra io. Ka raha ohatra zany hoe resaka fiarina, zany hoe tena resaka toe-karena fotsiny lay izy de tsotra ny tianambara. Miteny zany ny filoham-pirenena teo tamin'ny fanazavana nataony tany Ambalavao hoe rehefa be loatra le ankizy ateraka zany de lasa miteraka fahatrana ilay izy. Amin'ny lafiny anankiray marina zany. Fa amin'ny lafiny anankiray satria misy fomba fijery maromaro zavatra io, fa tsy hoe fomba fijery ray fotsiny. Fa amin'ny fomba fijery anankiray dia tsotra no itenenana azy. Na tsy maro anaka raha tompoko ilay mpivady, fa na ray fotsiny aza ny zanany, kanefa ny fiarina, ny fidiram-bola ao amin'ilay tokantrano tsy zarizary. Ndeha raha ataontsika hoe araka ny tenen'ny Banky Mondiale hoe ny tokantrano malagasy anankiray anie ka miaina ao anatin'ny ambanin'ny $2. Miaina ao ambanin'ny $2. Raha raisina hoe $2 de mbola be dia be no miaina ao amin'ny ambanin'ny fetran'ny fahantrana. Manaraka tsara sika. Ka noho izany, na ray fotsiny aza ny ateraka ilay mpivady fa tsy be dia be dia ahantra ilay tokantrano satria tsy araka ny tokony ho izy ny vola zay miditra ao amin'izany tokantrano zany. Inona moa le hoe tsy araka ny tokony ho izy? Tsy mahavelona zany le vola izay hoentin'ny renim-pianakaviana na hoentin'ny raim-pianakaviana hiatrehana an'ilay fiainana. Tsy mahavelona. Zay zany lay fanazavana ary napay toe-karena iza na iza de manamarina fa mitombona izay. Zany hoe ny anisan'ny mampahantra zany ny tokantrano anankiray raha eto Madagasikara dia tsy hoe noho ny isan'ny zaza ihany izay mety hoe ho betsaka, fa noho ny fampitehan'ny fiarina ao anatin'ilay tokantrano. Tsy misy asa. Fa izany manao ny politika amin'ny fampananana asa eto Madagasikara, iza. Ahoana ny politika amin'ny fampananana asa izay nentina nambaboana amin'ny malagasy tamin'ireny propagande reny, ka hoe velorano ato sinsisa ho ataonay zao. Eo zany no mipetraka tsara zay resaka zany hoe tena resaka ara-toe-karena mihitsy io. Fa tsy mijanona fotsiny hoe raha maro anaka ny mpivady anankiray ary ny gasy amin'ny ankapobeny maro anaka dia hoe miteraka fahantrana izany. Tany aloha ny ray aman-dreny, ny tany amin'ny dadabe sy ry bebe samy mahita an'izany tsika. Andeha ataontsika hoe tany amin'ny 170 sy ny sisa. Maro anaka ny tokantrano anankiray tompoko. 7 menada, 10 menada, 12 menada. Ary misy namanay mpanao gazety 12 menada ry zareo. Fa tam'izany fa reo moa zany efa samy lehibe de efa samy miparitaka. Velona daholo lay 12 menada. Ya, velona satria maninona? Natanjaka be ny fiarina tao anatin'ilay tokantrano. Natanjaka be mihitsy. Ary dia velona daholo. Ny ray aman-dreny tany aloha tany misy hoe 7 menada sinsisa. Fa nilay fidiram-bola dia afaka noentina tsara namelona an'ireo ankizy ireo zany. Zay zany no fipetraka lisy. Tamin'izany ary mbola ny raim-pianakaviana fotsiny no mikarama. Dikan'izay zany de hoe rehefa potika ilay fiarina ao amin'ny tokantrano anankiray, na ray na roa fotsiny aza ny zanany dia ahantra io fianakaviana io. Ary inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Na olona mpivady arane ka tsy manan-janaka dia vorokitsay. Vorokitsay satria tsy mahavelo tena intsony tompoko. Lay tenany tsy velony intsony. Jereo reny resaka hoe nandalo ny cyclone dia manana tena hoe miandry fanomezana sisa, miandry fiantrana sisa ilay tokantrano malagasy, miandry an'ilay vary kely etsy, miandry an'ilay PPN kely etsy satria tsy velony intsony ilay tokantrano izany. Ka io zany tsy hoe resaka maro ny zanaka dia miteraka fahantrana amin'ny lafiny ray ho azay marina, tsisy mandahan'izany mihitsy.
fa amin'ny lafiny anankiray ato eo amin'ny resaka fiariana dia misy andraikitra ny mpitondra fanjakana eo amin'izay hoe tontolon'ny fiariana isan-tokantrano izay. Misy andraiky mihitsy satria misy mpitondra eo ry zareo a manana amin'ny politika mpampandrosoana, ry zareo a manana amin'ny politika fampananana asa. Io tsy tsorotsorona fotsiny hoe kamongasy, tsia. Mety marina izay fa marina ho a amin'ny ampahany fa tsy marina zato isan-jato. Raha 720 tapitrisany isan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao miaina ato anatin'ity tany ngeza be tia dia azo ampivoarina tsara mihitsy izany. Ary ahoana ny sinoa? Firy moa zao ny sinoa azafady indrindra? Firy. Amina miliara ny sinoa amin'izao fotoan'izao. Mba tsy tenenana hoe raha vao amin'ny miliara zao zany dia hoe manao terabitro. Fa na terabitro na inona fa ny tena zava-dehibe dia izao hoe ny fahatanjahan'ny toe-karenao, ny toe-karen'ny firenena dia miantoka zavatra maro mahatonga ny sosialy andeha araka ny tokony ho izy. Zay, tsy misy afa-tsy zay io. Ny fahatanjahan'ny toe-karena dia mahatonga ny fiainana ara-tsosialy, ny fiainan-tokantrano ny tsirairay iodina tsara, iaina tsara, mianatra tsara ny ankizy, tsy misy vorokitsay, misakafo tsara, raha marary dia voatsabo araka ny tokony ho izy, izay no fipetraky ny raharaha. Zany eny any anaty projet de société. Any zany. Fa nahoana amin'izao fotoan'izao no lasa hoe jerena amin'ny fomba na hoe maso anankiray fotsiny le izy hoe rehefa maro anaka io dia miteraka fahatrana izay. Ka tsy mitombona tsony lay hoe arena ny zanaka, tsy tokony ho zany tsony. Zay lay vaoteny teo zany. Dia hivadika eo isika. Le resaka le hoe arena ny zanaka tompoko tsy resaka sifra fotsiny io. Ny dikan'io zany. Tsy resaka hoe raha hoe arena mantsy dia mieritreritsika hoe hoe PDB, quantité. Ny tena finosiny hoe arena ny zanaka eo amin'ny malagasy dia tsy resaka quantité fotsiny na hoe 20, 12, 15, tsy zay fotsiny. Fa resaka soatoavina io. Resaka lanja io, lanjan'ny zanaka io. Resaka tena hoe maizy azy. Inona ny valeur zany antsony hoe taranaka izany. Eo zany le hoe quantité, hoe arena ny zanaka. Zay mantsy le voaten'ny filoham-pirenena teo hoe fomba fiteny, fomba fiainana hoe arena ny zanaka, fa ny tena dikan'iny akoatran'ilay hoe quantité na isa, mety hoe 9, 7, 8, dia ny dikan'iny koa le hoe arena ny zanaka dia ny hoe ny fananana taranaka, ny fananana mpandimby, ny fananana olombelona izay mandimby andreo ray aman-dreny izay tsy maintsy mandeha zany. Tsisy hoe velona mandrakizay eto ambonin'ny tany moa zany fa tsy maintsy andeha daholy. Fa zay le hoe fananana taranaka. Zava-dehibe amin'ny malagasy zany ka le hoe ny dikan'ilay arena amin'izay fotoan'izay dia lay tena hoe maizy azy ny mpandimby. Na ray io, le zanaka zany na hoe ray io, na roa fotsiny io fa dia arena dika zay. Arena ny fananana an'izay taranak'izay. Zay no dikany. Fa tsy hoe quantité fotsiny. Dia hoe tsy tokony ho zany tsony. Zay zany le hoe mila jerena daholo amin'ny lafiny isan-karazany eny ty raharaha ty. Fa tsy hoe raisina fotsiny hoe mahitsy fotsiny amin'izao. Ka somary iverenantsika ilay resaka hoe nisan'ny zaza ateraka teo zany. Nambarantsika hoe rehefa matanjaka ny fiarikarena ao amin'ny tokantrano anankiray dia velona tsara ny tokantrano. Misy an'izany vady dia misy ny ankizy. Fa tsy hoe velona fa mitsipozipozy. Velona fa mitsipozipozy le tokantrano. Na maro anaka le mpivady na ray fotsiny ara ny zanany. Velona mitsipozipozy izy satria ny fidiram-bola tsy araka ny tokony izy, averina foana zay. Ny lanjan'le vola izay ampiasaintsika eto Madagasikara dia maivana dia maivana. Fiaina tokantrano resaka mitondra ray alina ianao 50 000 eny an-tsena.
roa ny zanako fa mandeha miantsena ianao tsy mahazo ininy zany tonga de ritra ndao indray natao hoe roa alina re de mandeha ny antsena ianao indray mimpianakaviana dia tsy hitakory tsy feno akory le arona nefa ny zanak'izy vavady ray fotsiny fa tsy velona io zaza ray io am'izao fotoana zao tsy velona io satria ny lanjam-bola maivana ny asa na hoe ny fomba fampidiram-bola ao anatin'ilay tokantrano dia olana be io tsy vitany resaka fotsiny hoe kamo ny gasy misy miteny an'izany mantsy hoe kamo ahoana fa ny andraikitra dia tsy hoe eo amin'ilay mpivady fotsiny le izy zany zao ohatra ny lasa hoe atotona any amin'le mpivady ny rihatra hoe nareo no te hiteraka betsaka eo sisiasisisa ekena hoe safidy iny ny mpivady no manamboatra zazakely safidiny iny fa ato amin'le resaka anankiray eo amin'le tontolo mpiariana dia misy idirany fanjakana ilay raharaha satria ny fanjakana ane no manao ny politika ny fananana asy io le nitenenina teto maly hoe ny asa ihany no mahatonga ny fiarikareniny tokantrano anankiray ny firenena anankiray hiakatra na hoe azo aina zany fa rehefa ny asa ny potika orinasa eto amintsika potika ny orinasa zay nisy eto na vahiny ary nanakatotrano lasa nytsoka nefa zay misy tena hoe sahirana am'izao fotoana zao sepitra raha zay no azo ilazana azy de rehefa sahirana zany eo amin'ilay tontolon'ny asa de misy fiatraikana io any amin'ny isa tokantrano ka raha hoe eo amin'ilay zaza ateraka zany dia gamba mazava tsara antsika amin'izay zany ny fandehan-drara fa hoe na zaza ray arano ateraky ny mpivady rehefa tsy araky ny tokony ho izy ny vola zay hoentina miaina dia antra foana io jereo ren'le zaza mangataka eny amoron-dalana reny feno eto Antananarivo de mba anontany io izy reny fa misy amin'izy reny ene menada fotsiny fa alefa n'lay ray aman-dreny mangataka ery amoron-dalana ry fantatry ny mpitondra ve zany fantatry ny mpitondra ve inona ny antony mahatonga n'le zazakely angataka zay okaloha tonga de tsorina fa efa tsy manaraka ny zoniny ankizy zany droit de l'enfance raha vao misy zaza mangataka zany de efa tsy izy zany kanefa maninona ny mahatonga n'le zaza mangataka de hiteny ve tsika hoe ankinareo ny te hiteraka eo tsy any fa noho nylay fasairanana problema eo amin'ny fiarin'ny isa tokantrano no mahatonga an'izay zany hoe ilay politika amin'ny akapobeny zany izay miainga avy any etapiny any le tena tenena avy any ampitondra any ampiarina dia misy tsy mety na misy mizanatsindrinila zay no mahatonga an'io mizanatsindrinila satria nahoana misy ane tokantrano milamina be mihitsy zay le tonga fiteny hoe manana ihany ny avy tovonana ihany fa ilay klasy moyenne efa nitenentsika teto zany hoe le olona manana fahari-piainana atonotony ny tany amin'ny 20 taona lasa de efa lasa mivarina aty amin'ny sokajin'ny mahantra zay no mahatonga an'io hoe 900 malagasy mahantra am'izao fotoana zao tsy zany no nitenen zany fa tatitry ny bankereza-pirenena zany tatitry ny paitoakarena maneran-tany zany satria vakina fotsiny ny zavatra misy eto Madagasikara de miditsika amin'le resaka teo le hoe tsy manam-bola le olona hoy ny teny filoham-pirenena zany tany Ambalavao de lasa tsy afaka mandoa an'le droit izy dia tsy mahavita karapanondro tsy mahavita manao copie ny zaza sy ny rehetra hitatsika am'zany fa resaka voly zany tsy tokony olana mihitsy zany raha ohatra ka milamina tsara matanjaka tsara ny fiarina sy ny fidiram-bola ao atokantrano tompoko le droit ane amin'ny resaka fanaovana karapanondro sy ny inity ny resaka copie raha ohatra hoe tena ao tsara ny fidiram-bola isa-tokantrano tsy olana akory zany miva zany rehefa manam-bola ilay olona zany satria de manana ny lanjany koa le vola ampiasaina
fa io koa ianao na manana vola atao hoe ray boritra biara nefa nylanja an'le vola atao hoe tena maivana de maivana dia fahantrana ihany no dikan'izay zany hoe resaka raha toe-karena zany no mahatonga ny fahantrana eto Madagasikara dia miatraika izy any amin'ny resaka hoe isan'ny zaza izay ateraka io zany averimberintsika foana hoe safidin'ny mpivady no hoe zao no isan'ny zaza zay ho aterakitsika de nazavaitsika teo hoe somary averiko kely satria mety misy taraikinareo io zany dia miankina amin'ny toe-pahasalaman'le mpivady aloha iny zany tsisy edikevitra iny tsisy edikevitra iny fa io koa de miankina amin'ny fidiram-bola ao atokantrano dia eo lay andraikitrany amin'ny hoe ny fidiram-bola ao atokantrano dia miankina amina zavatra maro fa ny tena goavana ao anatin'le izy de ny tontolon'ny asa zao ne raha hoe ray mpianakaviana fotsiny miasa ny akamaroan'ny tokantrano tsy tafavoaka tsy tafavoaka raha hoe ny ray amin'izy mivady fotsiny fa tsy maintsy mifameno tsy maintsy mifanampy ny mpivady amin'izao fotoan'izao raha ny eto Madagasikara kanefa izany hoe reny mpianakaviana tena hoe mikarakara tokantrano zany tena goavana be zany tena goavana be indrindrandrindra eo amin'ny resaka hoe fifamatorana ao amin'izany tokantrano zany fa zao tsika ny akamaroan'ny olona de hoe samy miasa rangahy samy miasa ramatoa fa mbola miodikodiny mbola idiratrosany ihany mbola sahirana ihany ary zany hoe teti-bola natokana amin'ny hoe hiatrehana ny tsy fahasalamana raha misy marary eo an-trano tsisy manana zany ny akamarony fa rehefa marary zay eo vao tena hoe mifampitaty hoe ahoana nanaovany ity io ranga tairo evoka kely eo aloha io manaova gararaka kely etsy aloha zany hoe zay zavatra misy eo ampelantanana sisa sy zay zavatra manodidididiny eo no ampiasaina fa tsy afaka tena misitraka an'lay hoe fiarina fitsinjovana ara-tsosialy intsony inona zany ny famitinana momba zay raha izay ny resaka hoe zaza ateraka raha maro loatra de lasa hoe miteraka fahatrana marina amin'ny ampahany zay tsisy mandany zany mihitsy fa etsy andaniny na ray fotsiny aza ny zanaka mpivady tompoko rehefa maivana ny fidiram-bola ao atokantrano de tsy ho velona mihitsy ho zaza ray io ary tsy ho velona mihitsy ny tena n'le mpivady fa ho vorokitsay de lasa angataka eny amoron-dalana zany hoe le fahantrana zany tsy mifidy fa ny fototra de ny hoe any amin'ny resaka asa any amin'ny resaka tena hoe asa mahavelona de miditra le resaka hoe asa formel tenentsika omaly fa tsy aty am'le hoe informel fa vao aty am'le informel mantsy izy de laza hoe asa tselika ohatrany hoe fitazomanaina fotsiny le asa tonga de tselitselika rehetrarehetra eny hitatsika am'izay zany fa tena hoe ny tontolo toe-karena mihitsy no tena hoe ain-dehibe an'io raha io zay le fipetraky le izy ka hoe arena ny zanaka tsy tokony ho zantsony am'izao fotoana zao io aloha de araha izay fanazavan'izay de anjaratsika zany no mandinika tsara fa le hoe arena ny zanaka ho tsy resaka hoe sifra fotsiny io fa ny dikany hoe arena ny zanaka dia misy resaka hoe valeur ao misy resaka soatoavina tsy resaka isa ndao raha vantsika teny frantsay kely tsy resaka quantité fa resaka inona qualité zay ihany ko no tian'le hoe arena ny zanaka io zany resaka hoe manana taranaka ianao dia manana mpandimby dia manana mitondra ny anaran'ny fianakaviana ny anaran'ny dadasineny dada PSBB tany alotany de fa lasa reny de ny taranaka indray no mandimy zany andreny ray aman-dreny zay efa lasa tany aloha reny arena no dikan'izay ary zay lay voambolana na vocabulaire nampiasaina misy dikany zany tsy hoe dikany ray fotsiny zany dikany hoe arena ny zaza fa misy dikany hafa ihany ko ary le dikany anankiray tena zavatra lehibe nde tsika aka ohatra anankiray fotsiny fampitahana ary zay foana mantsy ny fomba fanaotsika satria mba afahantsika mandray tsara sy mahazo ny zavatra tiana ho tenenina amintsika mpiaino mantsy na amintsika mpijery ihany ko de samy manana ny atao hoe fomba fandraisany ny fanazavana ka ny fanomezana ohatra de afahantsika
mandray zany ny fanazavana ho moramora kokoa eto moa zany hoe zana tsy ataontsika sarotra be le izy na hoe teknika be zany fa hatrany am-boalohany eny ho atsika zay mamaky baiboly de tsodranon'Andriamanitra ny hoe mamenoany tany tamin'ny Abrahama mamenoany tany tsodrano zany fa Andriamanitra tsy niteny hoe tsy niteny chiffre izy hoe ataovy 4 ihany na ataovy 10 na ohatrany fa tsodrano foto-kevitra zany no nitenenina i Abrahama efa saika tsy nahazo zanaka fa nahazo any Isaka ihany izy fantatsika zay de aveo ny tombony olombelona zany de tanteraka le hoe ohatran'ny fasika ny isany isy ohatran'ny kitana eny amin'ny lanitra zany tsodrano iny zany hoe afoto-kevitra izay alay avipetrany taty aorindrindra zany taorianany Abrahama io de tonga i Jakoba zany de 12 lahy ny zanany de reo lasa hoe Israely zany 12 lahy fa velona daholy tany Israely tany Palestina tany nisy an'izany velona daholy izy 12 lahy na le anankiray rasaika tsy hoe saika moa zany namidiny le zokony tamin'ny Egyptianina de kanjo lasa gouverneur natanjaka be taty aorina fa velona daholy reo ary reo lasa Israelianina taty tamin'ny nandritra ny taona fandimy zany de niparitaka ny Israelianina na ny jiosy velona daholy satria naninona velon'ny Jakoba ny zanany satria natanjaka ny fiarina teo ampelatany nanana ondry amanosy tamin'izay moa zany ny tena hareny zany dia velony ny zanany zafikeliny de ohatr'izay fa tonga moa zany ny kerena ny maitany sy ny mosary dia fantatsika ny toyany ny findramonina nakany Egypta de aveo nandevoziny Egyptiana tany de aveo navoaka ny Mose sy na Moïse de lava be le tantara fa ny tiana tenenina de tsotra fotsiny hoe na inona zany zavatra miseho eo anivon'ny firenena ka mahakasika tontolo sosialy na hoe fahavoazana eo amin'ny sosialy de vokatry ny fahasimban'ny toe-karena sy ny fiarina daholy raha ohatra zany tianao mba hiaina tsara le fianakaviana na maro anaka izy na vitsy anaka izy na tsy miteraka mihitsy ary izy dia tsy maintsy atao amin'ilay fiarina ara-toe-karena no ampiana tosika tena hoe ezahana mafy tsy maintsy zay fa rehefa tsy zany de hipotra foana io olana io zany ka io zany tsy vitany hoe resaka hoe fanabiazanaizana sy ny sisa resaka toe-pahasalamana aloha zany iny tsy hidirantsika ny momba zay hoe misy karazany zao ny resaka fanabiazanaizana iny tena momba an'le toe-tenan'le olona mihitsy iny toe-tenan'le olona iny hoe ary manatona dokotera fa hoe zao mety am'le ramatoa tsindrona moa le voalazan'ny filoham-pirenena teo tsy azoko koa aloha le tianytenena am'le hoe le tsindrona anankiray tsindrona manahirana tsy azoko tsara le izy fa misy zany hoe tsindrona misy zavatra maromaro am'ty le resaka hoe fanabiazanaizany ty dia ao anatin'ny zany any keo misy hoe mihinana pilule zao hoe sy ny sisa any amin'ny dokotera zany resaka zany ny mpivady zany miresaka an'zany any amin'ny dokotera fa ny tiana tenenina fotsiny de izao amin'ny tianantsika azy de ny hoe raha ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana zao na maro anaka izy ny maro anaka zany mantsy any amin'ny asa hoe 7 fa maro anaka zany 8 dia raha mahaolana ianao zany raha hovahana ny olana de tsy vitany fotsiny hoe tonga de fero na hoe tonga de zao mety hoe vahaolana zay fa ny tena vahaolana fototra zay ane le tenentsika hoe ny mpitondra amin'izao fotoana zao de vahaolana ohatrany hoe zay tonga ao an-tsainina miserana eny tonga de iny zany no vahaolana hoentiny zany eny am-panidinana eny fa ny tena vahaolana fototra raha te hamahazany dia tsy misy afa-tsy ny ataovy zay hampazahoana aina any toe-karem-pirenena fehezo tsara ny harem-pirenena mba ho tombotsoany malagasy tombotsoany isa-tokantrano tenenina eto foana zany mba ataovy am'izay ny fomba rehetra anajanonana an'io fanondranana tsokosoko harem-pirenena io lasa ny volamena de any de tsy hita zay sy tiavan'ny komorianina hoe volamenareo aty any Afrika Atsimo
any SSL akoatra ny zavatra hafa ny lasa ny Dubai any ny any Chine any bois de rose sisy tsika zavatra tena tokony hoe anana ny maizy atsika raha ny arenantsika fotsiny hoe avadika hoe ho vola dia efa tena hoe amina tapitrisany dollara maro de maro raha hoe tena mandeha araka ny tokony izy fa zao de no ny fampitehany toe-karem-pirenena dia lasa ty amin'ny ampivady zany zao no ifatrarany rihatra hoe manareo ampivady ino ty zaza be deaibe ty de ao ny be lelokely de tsy velona fa mitsipozipozy tonga ny fahantrano any zany zao ny atao hoe fanazavana etseroa fa ato amin'ilay hoe ahoana ny amahana zany io tsy resaka fotsiny hoe ino ty resaka hoe fanabeazanaizana anankiray ho azay fa ny tena goavana ao anatin'le izy de ny resaka toe-karem-pirenena tafiditra ao ny resaka fiarina zany zay ilay fanazavana zay ilay atao hoe famelabelarana tsy maintsy ny tenenina satria misy ny zavatra tsy feno ary misy ny zavatra tokony ho fantatra izany raha ohatra zao tsika mijery ny aizy izy teo ny resaka statistika raha ny isamponina zany ho any eto Madagasikara ampidaina amin'ny anyvelany de ataotsika hoe mbola vitsy ny malagasy 27 millions sika anoany mety mihoatra an'izay satria moa misy le tsy voasoratra ihany koa 27 millions na atao hoe 28 millions re ndao somary hitarina kely fa mipetraka atao anatin'ny velaran-tany antsoina hoe Madagasikara manana morontsiraka any amin'ny 10,000 kilometatra izany ary velaran-tany de midadasika mitovitovy amin'ny velaran'ny Frantsa zany Madagasikara zany ho atsika mahay géographie ary fantatra ny mpianatra zany fa ny farim-piainantsika de ambany de ambany amin'izao fotoana izao dia eo zany le hoe io tsy vitany hoe ahilikatsy ny rihatra na hoe hialabala tsy zay le izy fa misy andraikitra ao anatiny ary ny mpitondra fanjakana zany dia manana andraikitra tanteraka mihitsy ao anatin'izay satria izay no antom-pisiny ary mpitondra ny karamainy vao nytenen'ny député Todsoa teo karamaina ny mpitondra fanjakana tompoko fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao karamaina manana fiche de paie reo ministre reo manana zany hoe dikan'izay zany karamaina mpiasam-bahoaka fa tsy hoe mpiasam-panjakana raha vao atao mantsy hoe mpiasam-panjakana ohatra ny manana sansa atao hoe somary miavaka zay fa ny mpiasam-bahoaka ny vahoaka no nametraka n'ireo olon'ireo na olom-boatendry izy na olom-boafidy izy tsy resantsika loatra le olom-boafidy aloha fa mbola misy point d'interrogation be koa zany resaka olom-boafidy zany fa zay aloha hoe misy tompona andraikitra eo dia karamaina izy reny zany ary lalàna ihany koa moa no miteny any izay ny momba an'iny fa efa iveriny eo indray namana faniry Razafy Manantany anohy ny fanadiadiny izy efa nisy nyresahany teto ihany momba ny PEM sy ny zay zavatra manodididina zay fa tena amaranako ny anjarako amin'ity indray mitorako ity dia iresaka kely toe-javatra ny ivelany any sika amin'izao fotoana izao zay tena mampiorory tanteraka dia miteny ray sasany hoe inona koa zao ny idirany zany amin'ny fiainana eto Madagasikara de hoy zay misy mihitsy de hoe misy fiatraikany ve zany de hoy izay hoe misy mihitsy ary eo lay aty napetraka hoe reny zao ny Covid zavatra nyseho tany Chine tany lavitra be tany de tsy taitra ny teto zao ny vokany ka dikan'izany zany na ny atao anatiny na ny any ivelany de mila arahana izay rehetrarehetra zay io resaka hoe Ukraine sy Russie io zany zao de efa tena ambivitra ny tsipohan'ny ady satria manodidina ny sistany ny Ukraine de fa feno andeha tafika miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny Rosianina amin'izao fotoana izao 10 kilometatra fotsiny sisa tsy hidiranao Ukraine ny misy an'ireo fitaovam-piadiana Rosianina sy vata miaramila amanetsiny zay hoe
amely ny Ukraine zany. Ukraine nefa atao amin'ny tambosiny ato dia misy ny tandrefana, misy ny Amerikanina, misy ny Frantsay, misy ny Allemand sy ny sisa zay miteny hoe raha vao miditra eo dia isy raharaha eto. Tany amin'ny lesona tany hoe guerre froide teo amin'ny sovietika sy ny Amerikanina, fa ty ohatra tsy guerre froide tsony fa efa mafana, tena mafana mihitsy izy ty. De eo moa zany zao misy ny hoe fandaminana ara-diplomatika, dia fanazavana tsotra fotsiny inona moa mahatonga an'ilay fandrirarana sy hoe fifandirana eto zany a, dia tsy foy ny Vladimir Poutine ny Russie zany hoe ho lasa ambongadiny hiaraka amin'ny vondrona Européanina sy ny OTAN sy ny aty amin'ny tandrefana aty zany miaraka amin'ny Amerikanina ity Ukraine ity, satria firenena marobe tao anatin'ny bloky sovietika URSS tamin'ny fotoanandro rehefa ravan'ny URSS tamin'ny 91 tamin'ny manao histo-géo kely zany a, dia lasa nakany mivadika nakany amin'ny OTAN, niditra tany amin'ny vondrona Européanina. Fa ao anatin'izay ihany koa dia mbola misy ny ady ara-toekarena, misy resaka gaz ao. Ka hoe raha vao ohatra zany ka manafika eo ny Rosiana dia tonga dia kendainay ozy ny Amerikanina le resaka fantsona be mitondra gaz zany, ary izy misy anankiray mandalo any Allemagne any. Dia hitantsika fa tena resaka hoe manahirana be le toe-javatra. Dia hoe inona ny idiran'izany amin'ny fiainan'ny malagasy hoatray? Misy mihitsy satria rehefa mikorotana io zavatra io a, dia misy fiantraikany amin'ny toe-karena iraisam-pirenena tompoko. Misy fiantraikany aty amin'ny mer Noire aty zay mifandray amin'ny ranomasina Méditerranée. Dia inona ny dikan'izany? Resaka circulation amin'ny sambo, resaka pétrole sy ny sisa, dia misy fiantraikany amin'ny vidina solika io. Dia misy fiantraikany amin'ny lanjam-bola io. Ary iny lanjam-bola malagasy moa zany zao ampitaina amin'ny inona ny tena mahazatra, tsy ampitaina amin'ny dolara sy ny euro. Dia misy fiantraikany amin'izany io. Fa iza moa zao voakitika amin'ny raha ohatra zao tsy ny dolara ny Amerikanina, ny vola malagasy ampitaina amin'io. Ny euro, vola Européanina, ny vola malagasy ampitaina amin'io euro io. Nefa ny Européanina tafiditra tsara ao anatin'izy satria miaro ny Ukraine izy ireo. Kanefa moa zany ny ara-tantara tany aloha tany dia tao a Kiev no razambe no ipoiran'ny Rosiana, dia misy an'ilay hoe vieux russe dia ohatr'izany dia lasa firenena naleo teny Ukraine, dia avy eo lasa tao amin'ny firaisana sovietika, dia avy eo lasa naleo tena indray, dia sy ny sisa, dia lasa milisy any Ukraine, misy milisy zay ampiasain'ny Vladimir Poutine. Dia io zany aloha ho hita eo. Sasa miteny hoe tsy raikitra zany ny ady, sasa miteny hoe mety ho raikitra io. Na raikitra io na tsy raikitra dia mila arahana ilay toe-draharaha. Engane tsy ho raikitra. Fa isika eto Madagasikara dia efa ataon'ny Covid miapanapana. Efa ataon'ny rivodoza tena mitondra faitana. Zao fa misy rivodoza miforiporina indray, ny aloha tsy hiteny fa zao indray hiteny indray, sasany ireo indray fa mampitahotra, tsy mampitahotra zany, fa mba hoe ahafahana miatrika. Ataon'ny vidim-piainana miapanapana ny gasy, ataon'ny aretina miodikodina ny malagasy. Ny fahavoazana vokatry ny rivodoza teo mbola atrehana hatramin'izao, mbola tsy hita zay hiafarany. Ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalema, na mandeha moto dia misy mikapoka amin'ny poiron dia maty le olo. Zany ve dia raha sanatriny zany mbola misy zavatra hafa indray dia tena hoe asa zay azo antsika. Ary ny toe-javatra tahaka an'izao eto kamaranana ny anjarako zany dia mampieritreritra mihitsy, fa tsy vita ohatrany hoe mizesta na hoe amin'ny metsiny ihany na hoe amin'ny metsiny ihany. Tsy fotoana an'izany, fa tena hoe mila firaisan-kina mihitsy zao, ary zay aneny tena hoe lalatsainy io resaka hoe feonam-be-pirenena zay voiziny io. Zay ny tena lalatsainy hoe isika rehetra samy malagasy misy zavatra tsy resam-pifidianana ihany, fa tena resaka be dia be na ny rafitra na ninona. Dia zao ve zany dia mbola hoe efa misy manakina be mihitsy resaka CENI, resaka ACC, dia andao alefa ihany sy ny sisa any amin'ny 2023 mifankahita sy ohatran'izany. Dia hijanona fotsiny amin'izay ve? Ary zay ny tena ataontsika hoe mila eritreretina tsara, satria ny atao hoe fizirizirina, misy zavatra tsy mety eo dia mbola hisisifana ihany. Anao azy ohatran'izany le hoe tambary teny Ambotrimanjaka,
efa hoe tsy mety ny anotofana an'io tambarin'olona zao ve de nde ho totofanao fotsiny de anaovanao hoe zao de tonga daholo zao teknisiany zao manazava ka zao ny tompontsoa amin'io atambary misy valeur zany misy lanja zany misy sotoavina malagasy zany andrenam-pony merina ao anatin'izany zao hoe miketrika hoe avoaka ny horonan-tsary film hoe napoina zava-dehibe zany zava-dehibe zany ho antsika malagasy fa tsy hoe tonga avany ianao de hoe andao totofany ity de ohatran'izay lay fisehon-javatra eto amintsika ka mila misaintsaina tsara fa ny fitondrana firenenane de tsy vitany hoe kitaitaitra fotsiny ary araka ny tenen'ny député Toditsoa teo hoe tsy vitany hoe andao aloha atao fotsiny sy azahoana an'le fahefana sy azahoana an'le seza fa rehefa aveo ho iteo ahoana ny andehanany raharaha ohatran'izany ahoana ny andehanany raharaha ohatran'izany ny any États-Unis andreo ry Joe Biden efa firy taona no efa nandalo dingana isan-karazany zay vao tonga amin'ny toeran'ny filoham-pirenena any États-Unis anisan'ny sénateur tanora indrindra izy tany États-Unis tamin'ny fahatandro any izy no sénateur tanora indrindra raha tamin'ny taona zany asy izay na vao ena amin'ny roapolo taona izy de efa sénateur sa firy taona sy tsy tsaroko loatra no momba zay fa anisan'ny tena hoe nanana lalana lavitra be diavina nga Joe Biden izay vao tonga teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena amerikana ohatran'izany koa Poutine ny Russie efa be dia be ny lalana ny zorany zay vao tonga eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena Rosiana nga Poutine faraparan'ny farany zany zao hoe izy ny lehibe any KGB fa ngaza ny KGB zany nga zavatra moramora nga zany zavatra goavana be zany zany hoe efa nandalo fisedrana sy dingana maro zay vao tonga eo amin'ny toeran'ny fitondrana fa teto amintsika raha tamin'ireny 9 sy 4 arivo ireny andao fotsiny ranga aloha atao zay azahoana an'io aloha na hoanina tsoany de rehefa aveo zay vao hita eo dia besaka ny tsiniomana de profon'izany inona ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao ataontsika amin'ny alalan'ny fanontaniana de ho raisin'ny fanirindray ny fanohizana azy ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao de ny hoe fanontaniana afaka mandroso ve ny firenena hoentina fanjakana miady etrano afaka mandroso ve ny firenena anankiray mbola ataoko global zany afaka mandroso ve ny firenena anankiray dikany hoe mandroso zany ao ny sosialy ao ny toe-karena sy ny hoe fanasoavana ny vahoaka ao aminy afaka mandroso ve ny firenena hoentina fanjakana miady etrano sy fanjakana misafotofoto sy misavoritaka zay le fanontaniana nda hoary namana faniry tena izany tokoa rina tena fanontaniana mipetraka satria mamela rina iresaka zavatra oatra zao satria rehefa nanao antony fandarany tony sika rehefa nandeha nanao tatitra ho amin'ny vahoaka malagasy ny solombamboaka tiako Madagasikara rehefa nanao fikaonandony RMDM de ozy le fitondram-panjakana sy le mpanohana azy hoe avelano mpitondra hitondra fa azakorotaninareo azakananareo zay mihitsy fa nandritry ny telo taona le mpitondra fanjakana nitondra rina fa tsy nisy nininona zava-bitany le fitondram-panjakana ataontsika hoe échantillon-javatra angamba mba napetrany teo amin'le fitantanana n'le firenena échantillon-javatra fa ny fanapotehana no betsaka raha ohatra zany ka tena hoe ataontsika amin'le mizana le izy de hoe tiany mizana hoe zava-bita de tiany zavatra tsy vita de le zavatra tsy vita no tena betsaka zany rehefa ataontsika reny zavatra hoe tsara sy ny zavatra potika de zavatra potika zany no mitongilana ao anatin'le mizana zay zany ka zao zany tena profo mihitsy ny zao hoe inona zany zao ny fomba ilazahany mpitondra hoe ny mpanohatra no misakana le asa ataon'le fitondram-panjakana ny mpanohatra ve namoaka an'le didim-panjakana nanafoana ny fanendrena n'le talehan'le omda ka mahatonga ny artista miady mizara roa am'izao fotoana zao ary tena mpanohatra mihitsy tsisy idirantsika zany ny mpanohitra ve no nanery ny ministry ny fitsarana hanao no firampirarahana any ambadika any am'izay fomba fampiresahana any amiga marika sy am'izay mety hokarana sy tsy fantako na raisagety sy ny tsisa zay fampidirany rehetrarehetra zay misy épisode 1 2 3 4 5 6 7 ao anatin'izao raharaha zao ka mahatonga n'le scandale ao anatin'ny ministère ny justice tsisy idirantsika zany satria ohatry ny olona rehetra tsika de gaga sy talanjonara nahita an'le raharaha teny anivony ainao manjery ny mpanohitra ve no ny teny anga Brunel hoe
ndao ianao miteny fa tsy izy io teleferika io fa tena tsy lahara-pahameny io fa izy no nahita ny zava-misy vokatry ny cyclone nandalo tany Kongo de ozy izy Gabriel hoe tsitsy pijery Kongo diso ny statistika sy ny sifra tonga any amin'ny fanjakana foibe zao ny any aminay nareo miteny hoe 7 any aminay tompoko efa misy 4 tafaikatra anjato izy am'izao fotoana zao de ozy izy hoe tena tsy possible mihitsy mbola tsy lahara-pahameny io teleferika io satria tsy mifandray le lalana eto Madagasikara ka aleo aloha ifandray ary raha 151 millions d'euros ny zaraina amin'ny distrika 720 de mba manao calcul ny olona rina hoe manana 1 million de dollars maherihery kely isan'isany eo de ozy izy ny olona hoe 1 million de dollars zany ataovy fois 4000 ariary zay ny dollara ray de mba tafiakapiakatra any amin'ny firmilany zany rina mba misy firmiliary zany asa 400 milliards tsy fantako zay de FMG fa mba mieritreritra ny olona zarao ary betsaka nge zay fomba fanehoan-kevitra hoe zarao ranga le vola fa mandreraka be le fomba fetsika le fitondram-panjakana satria ny aminy lahara-pahameny aminy de le aingitraingitra sy le mirentirety fa ny lahara-pahamena ho amin'ny olona de zao le fiainan'le vahoaka le sosialy tena mitrosina sy menjera amin'ny tany mihitsiny de tiany tena namena tsara ina ary de asaiko isika rehetrarehetra any ampaziny RFI vo nysorata ny RFI izy io tamin'ny fahasivy ny volana febroary 2024 io izy io publié ozy izy tamin'ny 9 février 2022 zao le titre ao rina tamin'ny larbi tsy fantako moa fa ezaka ny andefa azy amin'ny namana technicien fa zao le titre ao de hoe Madagascar l'un des pays les plus pauvres au monde est-il une victime du changement climatique metraka fanontaniana izy ity zany ity zany le ohatry le nampigadra sy le nikarana cybercriminalité teo aloha satria hitandrina tsara angamba ity petraka tsara le point d'interrogation eto zao le tsy ninazo any lamana malama le teo le mametraka fanontaniana fa ty zany zao mitovitovy an'izay fa andraso aloha alefako any amin'ny namana technicien ty rasy vetivety alefako any amin'ny namana technicien izy ty ko aptireo kely vetivety de alefa namana technicien eo de ito le fanontaniana Madagascar l'un des pays les plus pauvres au monde est-il une victime du changement climatique Madagascar ozy izy ray am'ireo firenena zay tena mahantra indrindra maneran-tany fadiranovana dia anisany miaina aveo ozy izy ao anatin'ilay fiovaovaniny le toetrandro zany hoe victime lay tratran'le fiovaovan'ny toetrandro mametraka fanontaniana izy de zao alefako kely any amin'ny namana technicien mba lezatsika le fanontaniana zany de samy manao recherche zany tsika fa mbola iverena keo io rehefa aveo de zao ny zavatra resahany eo zany lasy vetivety alefako any amin'ny namana technicien le izy de publieny eo zany ty le fanontaniana fa raha teto amitsika nametraka an'io zany de ty le vidiny maherylanto lafo le teny amin'ny inona moa zany le teny amin'ny cybercriminalité zany le hoe mametraka fanontaniana tamina resaka tetezana zany le nyresahantsika le misy ono de misy point d'interrogation satria fanao zany de ty fanontaniana apetraky ny RFI hoe Madagasikara ozy izy anisan'ireo firenena mahatra indrindra fadiranovana eto ambonin'ny tany anisany tratran'zay fiovan'ny toetrandro zay de mipetraka amin'ny fanontaniana fa zao rehefa mitsofoka atsika reheta namana technicien le izy de pikeo kely le izy de ataovy eo mba ho hitany rehetra hoe ny RFI no mahita an'zany fomba fijery zany satria tsika moa zany zay miresaka atsika rina zany tena mahaso rena zay ngely izy hoe nareo ve mbola tranquille ny conscience nareo mpitondry reo indrindrandrindra ianao monsieur le président mandeha any ampitan-dranomasina any reo ministre reo mivory any ivelany any amin'ny fivoriana raisam-pirenena mbola tranquille ve ny conscience nareo reo mandeha ihany nefa ny France 24 ny RFI ny inona moa izy ty radio rehetrarehetra sy ny teny anglisy sy ny BBC sy ny rehetrarehetra any io izy io le fanontaniana de mametraka antsika le plus pauvre au monde le plus pauvre de la planète Madagascar tsy misy akoatran'izay ny fomba itenenina atsika io izy io itsika nge taloha le hoe sous-développé le andalam-pandrosoana
de itsika le nedivana ndrindra tadidinyrina tsara le tsika tany ampianarina le hoe firenena andala-panosontsika de aveo tsika le hoe le firenena la efa mba mahita magirana am'le elana am'le fantrana ary araky le teniny teo loha hoe Madagasikara tsy mandoalika araky ny teny zay mpitondra nyfandimby rehetra hoe tena satria zao a président Marc Ravalomanina nge nisy fotoana nanana fanamby mihitsy e pourquoi pas ozy izy mba hanana ny ekônomia andreo firenena ao anatin'ny G5 tam'izany fotoana zany G7 izy tateo riny lasa G9 lasa G20 izy zao na am'izao fotoana zao raha sy diso satria le groupe io ny dikan'le G io a groupe de 5 pays io na sala am'zany a de reny zany de pourquoi pas raha Madagasikara manana ny ekônomia andreo de tratratsika le taux de croissance taty am' 7 ary nisy ara ny tombona nataony économiste mihitsy hoe 8% iny a ary raha tratratsika le taux de croissance à deux chiffres taty am' plus de 10% taty de efa topitsika taty Afrika zao tsika misy recul le izy latsaka be tsika zany de vakio io article io ho anareo mpitondra fanjakana vakio io article io mba ahafahanareo maka lesona hoe zao ny fomba fijeriny olona amin'ny fiainan'le Madagasikara sy zao ny fomba fijeriny olona le fiainan'ny firenena omaly de nyresaka teto tsika rina niaraka tamin'ny député membre Bendrina momba le plan émergence Madagasikara de ao anatin'le article zany satria misy sous-titre vitsivitsy napetraky le mpanao gazety tao de ity zany a ny sous-titre mba tena nanaitra atsika ity zany ohatrohatry zao le izy hoe quelles sont ozy izy les politiques mises en œuvre pour relever les pays hoe inona zany le politika ahafahana zany zay mampandroso na mampiainga zany an'lay firenena de miresahany eo anatin'izay hoe miandry an'le plan émergence ny président Rajoelina ho tanteraka le vahoaka malagasy ironie anie zany e miandro izy miandro izy ironie anie zany satria reo de mahafantatra hoe ianao vonanao formulation na projet prioritaire ny PM plan émergence Madagasikara io le article io lavalava le izy de tsy tiako mamaky an'le lizely zany sao de mona aminaina ny olona satria tsara ihany foana koa rehefa mamaky de mandika arina zany fa rehefa tena mamaky an'izy eo de tena mazava mihitsy le sombony kely no vakiko anatin'izay de hoe le malgasy ozy izy entendre toujours que le fameux plan émergence du président Rajoelina se concrétise promis au moment de son élection en 2018, cette feuille de route devant doter les pays des infrastructures qu'il n'a jamais eu. Satria tena nieritreritra misy le mpitondra hoe tsy mbola misy infrastructure nisy teto de tadidy le mpanao gazety le izy de soratany le izy de toy izy koa des routes un réseau électrique on est resté au stade de vœux pieux. Le président avait entré autre promis d'apporter les courants au quart des rues et au moins à la moitié des citadins, mais les difficultés de la compagnie nationale aggravées par un incendie ont augmenté les coupures de courant dans la capitale, là où sont concentrées les industries. Zany tena mazava be mihitsy zany fantatr'olona zany ny zava-misy eto Madagasikara de resahany mazava mihitsy antony ny Banque mondiale préconise ny relais ny initiative privée ao anatin'izay bloc publié tamin'ny janvier zay ampitsahivon'ny olona de asa zao na bedindray ty RFI ity satria PM le plan émergence efa mipiripirina tany misy rappel ataon'lay ataon'ivon'ny RFI satria miresaka ny hoe mbola miandrika le vahoaka iry ambony ery izy mazava be mihitsy izy Madagascar l'un des pays les plus pauvres au monde est-il une victime des changements climatiques de mody miresaka toetrandro izy anatin'ny fandalovany anasy batsiray de mody miresaka izy le famine tena mahamenatra ato hitako tato rina rasy lo vakiko ato le izy ty tena mahamenatra rangaly izy zao ny resahany ato ao anatin'le sous-titre le hoe ces avanirs météo en série sont une conséquence du réchauffement climatique pendant napetrany ato de aveo izy miresaka am'izay hoe jerevy tsara plus d'1 million de malgaches ne mangent plus à leur faim dans ces zones en stress hydrique de io zao raha ohatra ka tsika teto amin'ny fanoherina amin'ny teny hoe misy ray tapisan'olona tsy mihinan-kanina ngeto de ozy ry petsambava sy ry perroquet zay manao an'lay fiarovana an'le fitondram-panjakana hoe reo indray ry mpanohatra botolo reo indray ry mitady seza reo indray satria za mo fanaovana antsika ry imbécile reo ry 6% fa tsy mariny zany
ny filoham-pirenena raha lasa miazakazakany ministra firy ny ao anaty gouvernemanta misy ministra kotra ao misy fandaminana marobe ao anangana orinasa nutricide mosany zany nisy colloque natao tany atsimo sy ny karaza fa io vao article mipubliena tamin'ny 9 février le izy vao navokana plus d'1 million de malgaches izy ne mange plus à leur fin dans ces zones non stress hydrique fantatry ny olona anie zany e de zany ve de tsy mampangorotsana an'le mpitondra fanjakana hoe misy malagasy antapitrisany ray tapitrisany omeny ato tsarotsika tsara rina lay tam'le anoanana tany atsimo iny le nresahany amnisté international hoe ray tapitrisa mahery tsy mihinan-kanina aty zay zao mijery an'zany hoy le vahiny zany mampalahelo le situation de miresahany am'izay satria ao anatin'le sous-titre zany le miresaka an'le fiandrasany le hoe miandry an'le fameux ozy izy plan émergence du président Andry Rajoelina se concrétise ny vahoaka malagasy ho tanteraka ny vahoaka malagasy de inona daholo ny ao anatin'izany promis au moment de son élection en 2018 ao anatin'izany de hoe ame infrastructure zay mbola tsisy nahita hatram'izay tsisy nanao hatram'izay qu'il n'a jamais eu ame lalana réseau électrique sy sisa ao anatin'izany resahany zany tsaron'ny olo zany ary resahan'ny olo zany riny fa zao izy menakavo mitsotsotrany io foana le resahantsika hoa reo olo reo tsy mahalala anao mahandro zany vahoaka malagasy tsy ao anatin'ny sainy mihitsiny zany fa ny zavatra fantatr'reo olo reo de hoe nivoaka izy de tsara le statuany tsara mihitsy le standina misy azy confort tsara mihitsy izy menakavy ao anaty katikatika vitre fumé izy menakavy de mandeha metsena ary amy score izy ary amy jembo izy mandeha metserany supermarket ny proxy market sy ny sisa rehetrarehetra io any amy cosmos izy metsena arak'izay tiany retsenana rehetrarehetra manao bâtiment izy de mandeha any ABC izy de mandeha metsena any amy sanifer izy de any am'izay tiany antsenana fa ianao ato mianto bill mihinantsy filanozy izy le président de arangarangan'ny olo loatran'izao hoe misy ray tapitrisa tsy mihinan-kanina arangarangan'ny olo loatran'izao hoe mbola miandry ny fahatanterahany lay plan émergence anyteneny lay filoha Rajoelina lay vahoaka malagasy de io hitanao inona moa ny andrasana ka le plan émergence raha mbola vao hosoratana rina hitadiavana consultant national hanoratra an'le plan émergence ino ny entana ao anatin'le projet d'appui miaraka amin'ny PNUD hitadiavana financement miaraka n'lay SGP de tsy menatra le fanjakana nama de tsy mampisaina hoe teny efa tsy tafavoakatsika de zao ndray inona rina izy menakavy ihany micréer scandale ao anatiny ao izy menakavy ihany mifanentsika ao resaka nomination ana directeur abrogation ana directeur ny divan'izy menakavy resaka hoe inona moa ty lay efa nisy député namoaka zay lay frustration hoe zay tsisy miraharaha zay ny tena antolona teto zany problème an'izy menakavy resaka tsy fandehana ny eo ministèran'ny énergie de mifanebaka amin'ny famoaka ny soratry fanaovana ny tsamy tompona ndraikitra ao anatin'izany ministère zany de inona ny développement andrasanao an'izany mirecule 4% tsika moin aty de anao ve de ahiteritra zavatra oatra zany de avoaka ny sehatraresa-pirenena zao for heureusement mailo koa ny rehetra de akatantsika namana technicien namoaka nyity mailo ny rehetra tsy mijery tsony an'le mpitondra fanjakana fa lasa mijery an'le vahoaka malagasy satria tena misy vahoaka malagasy de le frantsay zany tsy eritreritra hoe ahoana mba hanavotana ty malagasy ty de inona ny zavatra nataony izy ty so foana ao ary zay mila resahantsika zay zavatra zay satria raha tsy resahantsika ohatran'izao le izy rina de afempeny le mpitondra fanjakana any le izy de inona zavatra nataony le vahiny zany raso resahakely ato le izy raha o le izy de avoaka le namana technicien le ambassade ny frantsay teto Madagasikara tena mazava le izy de tsy nitazapotsiny izy any zava-misy eto Madagasikara rina ary zao zavatra tsy de tena fahitatsika hatram'izay hoe ny vahiny mamoaka an'le communiqué tinge le nahamailo an'le sinoa riny de le sinoa nanamboatra an'le lalana le déviation fa
rehefa namoka an'le déviation izy nanao an'le déviation izy de nanao an'le pont bele tsy nyresahan'le fitondram-panjakana misy nefa mitady fiara-miasa le fitondram-panjakana de mailo izy de ohatran'izany koa banque mondiale ny banque mondiale tompoko ny name an'le tosika fameno 100 000 ariary de nanao an'le asa tanamaro le asa atakalo vola nandritry ny 20 andro de mipiblie ny banque mondiale de ty zao ny amin'ny frantsay mazava mihitsy ny amin'ny frantsay e misy amin'ny alalagny hoe any croix rouge frantsay de vakitsika mihitsy le izy ambassade de France à Madagascar rivotoza batsuray ozy izy fanampiana vonjyvoina avy amin'ny la Frantsa ho amin'ny Madagasikara fanambarana iara ministeran'ny Europa sy ny raharaham-bahiny ary ministeran'ny atany satria ny anjareo manko tsy ministeran'ny affaires étrangères fa ministère de l'Europe ny azy sy ny affaires étrangères zany la Frantsa de mitoetra lalandavy eo anila mivoaka malagasy manoloana ny takaitra navelany rivotoza batsuray izay namon'olona maro sy namelatrabona amanarivo maro zay le firesaka diplomatika aloha fahiteny am'izay izy rehefa avy eo mba hahafahana mamaly ino tsara mba hahafahana mamaly ireo filana vonjo maika sy ny fangatahana nataon'ny fanjakana malagasy ay nangataka fa izy nge tsy mitantaran'izany fa ny anazy le oeraoera sy le dedakisy man'ny ampiasain'le fitondrana am'izao fotoana zao hoe efa vonona mivatsitsinjo efa nanaovatra nanafatra ny SPM io mbola resantsika eo amin'ny fotoana manaraka le hoe le ASPM iza daholo io ahoany fandehan'io orinasa anankiray io le manafatra an'le vary vatsitsinjo sy sisio sy le ciment toy izao aloha de toy zany izy ao anatin'izay de hoe mba hahafahana mamaly izy ireo filana vonjy maika sy ny fangatahana nataon'ny fanjakana malagasy mba ho fanampiana am'ireo asa efa natomboko de nanao tolo-tanana ny ministeran'ny Europa sy ny raharaham-bahiny ary ministeran'ny atitany de ministeran'ny atitany de nandefa ny 20 febroary hiasan'ny Madagasikara mandritry ny 3 herinandro 3 semaines zany ekipa ahitana mpamonjy vona 10 vita fiofanana ary miaramila pamionja ekipa zany mpamonjy vona sapeur pompier zany reo 10 vita fiofanana ary miaramila zay avy amin'ny sehatry ny harivona civil zay hiasa miaraka am'ireo mpisehatra malagasy izy ireo de esahana ny fametrahana toerana fanadiovan-drano zay manana fahamamokatra 10,000 sy 3 litatra 250,000 litatra isan'andro mba amatsina rano madio ho fanampiana reo vahoaka-trabona mbola le frantsay zany manome 250,000 litre na rano madio ho an'ilay trabona de toy izana ihany le izy de inona koa le izy ireo iraka ireo de afaka manao asa fitsirihana avy any anabakabaka amin'ny alalan'ny drone nefa le folony teny nandritra mifanapaha-kevitra iny ty fampelezan-kevitra andefa drone andefa an'izao sy ny sisa zao zany zao mivahiny mitondra drone hijery an'le fitsirihana anabakabaka momba an'le trabona ny fanaparitahana récupéré de tafiditra ao anatin'ny fomba fiasa fiarovana ny civil eo anivon'ny vonina européenne na ny MPCU akoatr'izany ministeran'ny Europa sy ny raharaham-bahiny amin'ny alalan'ny ivitoerana misahana ny crise sy ny fanohanana ny CDCS dia manohana arabola ny fahatongavan'ny fanampiana vonjy taitra 570 tonnes ho an'ny Croix Rouge tonga de nidesiny avany any amin'ny Croix Rouge le izy frantsay fitaovana 75 tonnes ho an'ny Croix Rouge frantsay mba hanampiana ireo fianakaviana misa 3 arivo de ao anatin'izay atana olona maherin'ny 15,000 zany zao fanampiana zao de ahafahana mametraka ho an'ireo mponina zay nianjadiny vona fitaovana efa vonona avy amin'ny volona mpiatsehatra eo amin'ny faritry ny ranomesimendiana na ny piroi ho an'ny Croix Rouge frantsay mba hanorenina trano fialofana vonjy maika zany zay le fanampiany le vahiny atsika de tonga zany le izy mpolomenada iza nandefa le communication teo ny ambassade de France à Madagascar ka ity zany raha ity ny andrasanao de nisy conseil des ministres neo maly de ndraso verenantsika tadiavintsika indray le conseil des ministres fa tao anatin'le conseil des ministres zavatra hafa nytao ito ary le izy zao ny resahano anatin'le conseil des ministres ozy izy mikasika reo asa lehibe fanarena taon'ny fandalivany rivotoza de ezahana hafainganina mifandefasana sy fizarana reo fanampiana rehetra de mivatotsinjo ny tosika fameno avy amponina trabona any am'ireo faritra izay tena vomafy nandalovany rivotoza zany de miparitaka ozy izy ministra zay point voalohany point faharoa nanetana filompilena amin'ny tokony isiny firaisakina lehibe na élan de solidarité ao anaty gouvernementa malagasy sy miaraka am'ireo tompon'andraikitra rehetra manerina Madagasikara fangatsy isy firaisakiny
de io hitantsika io problème anatin'le gouvernement io izy tsy samy teny ntsony hoe solidarité gouvernementale fa élan de solidarité fomba itenenany azy indray rina nefa ny zava-misy am'izao ao troisième point ndray zavatra hafa resantsika mihitsy tia fandresantsika omaly a fa zao izy izy na mafisy mpilovilena trano fa ilaina fametrahana fandrindrana asa coordination sy fametrahana faiza mitary leadership io va nanontanitsika nge hoe tamy conseil des ministres il y a 2 semaines passées zay nantany miteny hoe tam'le iana io le état de sinistre national de mipetraka ny coordination mipetraka ny organisation mipetraka ny leadership de mbola manao rappel ndray le filopirenena sy le conseil des ministres hoe élan de solidarité de mipetraka ndray le hoe apetrao le coordination sy leadership mbola tsy mahay reto hoe tena tsy mahay mihitsy mbola mamerimberina am'zany foana aveo anatin'ny conseil des ministres nefa zany efa nakana l'état de sinistre national 4e point nanolo-kevitra ny anaova an'ireo ministera rehetra fanarenana amin'ny alalan'ny asa tana maro zay zany 5e point ilaina ny inventeur DDK amin'ny sehatra sy ny faritra rehetra zany igny fomba fiasa klasika taditsika le hoe apetrao le évaluation détaillée DDK de apetrao le évaluation des besoins de atondray izy mbola miteny izy hoe ilaina ny inventaire DDK fa inona le évaluation détaillée DDK de iny ty inventaire DDK ty asa klasika tokony fataon'ny ministère sy mibe njerise zany verina n'le point manarakytsika ato izy ny tantaran'le ny réseau ferroviaire ozy izy zany hoe ny lalam-by rehetrarehetra zany amin'ny faritra varatra ny tena nitondra takaitra lehibe noho ny fandalovany rivodozana asy Batsuray misy commune enina lasa mitokamonina ankehitriny vokatry ny fahatapahany fitaterana TSE na Antananarivo Côte Est izay tapaka kanefa tsy misy lalana de miresaka izy toizantsika ihany izy mbola misy point manaraka maro ihany koa rehefa fiangonana ny potika vokatry ny fandalovany ty rivodozy ty tonange rina itonange zavatra efa anatin'le tatitra nataony BNGFC zany fa anatin'ny conseil des ministres mamoaka zany farany de tokony amafisina ny fepetra tokony ho raisina ahafahana misoroka sy manasazy ny fanodikodinina reo fanampiana voatokana ho an'ny trabonina filompirena fa misy manodikodina le izy tsy miresaka misy ty hoe le frantsay na tonga zao de mailo any olona ao anaty conseil des ministres ave de tsy ho resahanao mihitsy hoe nisy firenena de ohatran'izany nge le tam'le ambassade ny Chine ohatran'izany le banque mondiale de mailo ny olona de lasa izy manoratra izy lasa izy miresaka izy hoe misy an'izao nefa tokony ao anatin'le tatitry n'le filakevitry ministre zany rehetrarehetra zany le narabe mananjara resaka fahalalam-pomba zay le izy zay fotsiny diplomatiquement diplomatique normal zany fa tsy soratanao le izy de soratan'ny hafa le izy de tonga eto le mpamonjy vona empolo miaraka amina entana 75 taona tsika niny resaka an'io rina tamin'ny terinandro ty tamin'ny herinandro ambony hoe nahay nampiasa ny masovoan'ny Madagasikara tany ivelana reo hitantsika amin'ny sary reo le mpamonjy vona tonga eto nahay nampiasa ny masovoan'ny Madagasikara any ivelany ny mpitondra ny fandimby de tonga ny fanampiana ho an'ny Madagasikara fa ity zany tsy fantatra na fanjakana miavonavona na fanjakana hoana fa aty am'le communiqué ny ambassade ny frantsay hoe ny lavonjy sy nangataka le fanjakana malagasy de ohatran'izany koa tany amin'ny ambassade ny Chine eto Madagasikara araky ny fangatahany fanjakana malagasy de ohatran'izany koa ny amin'ny banque mondiale ny fiara-miasa de tena misy lela vola omen'ny banque mondiale de mifidy no mitantana azy de amisany asa takaly vola 100 000 ariary mandritra ny 20 andro ka ianao zany raha ohatra zany tsika ka hitady am'izao anatina hoe tena transparence zany tsy misy an'izany ary tsy ahitan'izany tsika rina satria efa zay misy le toetra n'le fitondram-panjakana izy tsy aviteny aminao izakany marina zany fa eny an-dalana eny de rehefa misy mandeha de hoe avy amin'ny filopirenena io avy amin'ny filopirenena de izy zao tena nahavarina misy le fanadadiana nataony rina teo marina fa mety hiteny le filopirenena mba te ame solution izy ary efa fantatsika anie zany efa nisy fotoana teo misesivato sa ta izy me le be loatra lisamponina fa zao tsy manana vahaolana tsony izy hamahana an'le fanitran'le malagasy de feran'le mialatsiny ferana lay devoir amin'ny mpivady zay le izy de ohatsy izy hoe be loatra raha vao be loatra le zaza de be loatra le ny anay ara-dimiko
velona isoma tsara mihitsiny arena le zanaka tena mariny zany a 27 millions d'habitants ve izao le aren'le malagasy de aty ianao de efa milavilefona inona moa zany tsy tonga de mametrahy ianao fialana monsieur le président fa tsy manana solution ntsony izy rina de ohatsy izy manaova implant raha ohatra n'zany a sensibilisation ataony zany zao ny ataony momba ny vaccine momba ny covid ça c'est autre chose izy fitenena hoe manaova vaccine isak zay alean'ny président rehetrarehetra manaova vaccine ary efa afaka miditra manao a deuxième dose tsika na troisième dose tsika amin'ny Pfizer zao sy ny rehetrarehetra zao za zao anao amin'ny herinandro fa mamin'iny izy tsy manentana manao sensibilisation momba vaccine nefa marenina le resaka vaccine a ny vadina fa zao le implant fanabeazanaiza na misolo tena mivadika miteny atoany amin'ny association fitino mikarakaran'zany zany ve mamaiky e satria le antony tsy manana vahaolana ntsony le fanjakana rina de inona lizy fezo ary de tsaroko le namana zay tamin'ny taona 3 tsaroko le namana zay napetsi-po misy na eno an'ity tantary ty satria rehefa nivoaka ny fonjy izy miaramilo io namana io de zao ozy izy nena problème kisakariva zay madame zay foana nataon'le namana zany de tezitra ozy izy le namana atao anaty fonja niaraka tampoko miteny any zay madama ka le madama koa zany tsara tare atao anaty ny fahatandroana 2003 zany de ozy izy rala manginy ianao bragetinao ary tsy voafehanao mainka amy bragetin'ny hafa fa ohatran'zay mihitsy le izy exactement le zava-misy solution hafa asa karama sakafo fahasalamana fampianarana ny tadiavin'ny olona aminao ianao milaza fa tsisy navita nandritry ny 90 taona ianao milaza fa tena anokana ny fotoananao ho an'ity fireneny ity ka rehefa tsy mahita vahaolana ianao de lasa mivadika zavatra hafa indray ianao hoe miteraka fahantsana ny fahabetraky ny malagasy fieritian'ny malagasy ranga zany miteraka maro zany a fantatsika tsara 1 folo 2 folo 3 folo 4 folo fa zao tsy manana solution ntsony le mpitondra fanjakana riny de inona lizy ny devoir ampivady no fehezina zany ake zavatra efa misy manonge zany fa tsy voatery ny fanjakana manao zany efa misy an'le PSI sy ny sisa tony ke le organisme international tony zay manao an'le resaka fanabeazanaiza na ny MSI sy ny rehetrarehetra alao anazy zany fa aza mivaky loha am'zany zavatra hafa ivakina aloha ndana mamorona asa ho an'le vahoaka malagasy ndana mampiakatra an'le karama ho vahoaka malagasy amboary ny lalana ho an'le vahoaka malagasy sécurisevy tsara ny fomba famboleny le vahoaka malagasy ka ahoana ny ahafahany mamokatra vokatra ahafahany mamelona ny ankonana va tsy io izy am'le zavatra andresahanareo tany ina moa le tamy ford fa inona le tany etsimity le hoe mamorona trano de misy fambolena de misy masomolo tsitsy zany ataovy be da be zany manenina Madagasikara toko ty président Ratsiraka efa nanao an'zany tanàna vaovao tany Tsiromandidy izy ny dôlanao de ndany zany ataovy mamorona fa azany devoir ampivady no ilazana ny hoe ano miteraka fahantrana fa be loatra le pony non raha mbola io superficie atsika mbola tsy nivirina mbola reo ny arenatsika tsy fahafiry ny volamena mivoaka ny volamena mbola ambanin'ny tany ny ressource halieutique atsika ny resaka minina atsika zao ary moatsika le gouvernement efa mikorotana ianao mbola tsy manana ministre minina fa le mbola premier ministre no manao intérim an'le minina inona tsy anananao eto de milavilefina sady venao hoe tena tsy mety fa tena be loatra le miteraka be loatra tsika ndraindray le izy hatry manahirana ihany rina hoe satria izy tsy manana solution ntsony de fihezina aloha nisy amponina tsy mbona tsika hevitra am'zany rina fa zay mahatonga atsika am'teny amina zavatra ohatran'zao hoe tena sepotra le fitondram-panjakana na ny tongony ara tsy hitany zay ametrahana azy io moa tsy hofamezatsiny koa satria na ny zavatra resahany ary efa tsy normalina tsony fa tsy normalina te député Tojotsony teny hoe ahoana ary zany filompinena ave miteny zany hoe tena faly tena mahafinaritra any mahita le hoe potika tanteraka le EPP zany io zany alohan'ny teny de efa misy mivadibadika be mihitsy ny lera io nge zao rehefa mandeha filompinena amina toerana anankiray de inona le izy riny ianao efa atao anatin'le fitondram-panjakana nisy président Marc Ravalomanana mandeha le chargé de mission mandeha le iraky ny présidence mijery ny situation rehetrarehetra mievalue ao am'le toerana anankiray manontany ny filan'ny olona ao am'le toerana anankiray par rapport am'izay
manao taritra am'le filompona repoblika hoe zao ny zava-misy ato monsieur le président Zava-misy marina. marina zao zany ny endrikendriky ny langazy na ny zavatra ambaranao anreto vahoaka reto zay mifanaraka am'le filany le vahoaka de fanina ny olonako de anyka mopera samy resaka gabone eo mason'le président any ny olona samy teny manao hoe tena président tena tsy mivaky lohanay mihitsy lasa sa am'izay le vahoaka malagasy satria nydinao loatra mivavany ka be loatra koa le zavatra nyraisina tamin'ny sobika le nahely teny am'le izy nefa tsisy tanteraka io nambarany RFI io le fameo ozy izy satria niandra n'le plan émergence le vahoaka malagasy tsisy tavoaka le izy am'izao fotoana zao de manao rappel ny RFI teneny tamy 2018 angety ny infrastructure tsy mbola nisy nanao ny lalana ny sinsisa nefa tsy mbola misy le izy am'izao fotoana zao zany ny zava-misy eto ka tokony hampatonga saina ihany le fitondram-panjakana raha mbola mieritreritra izy fa fitondrana no mijoro eto fa tsy association ny eto tsy fampirevena akolita ny eto sy copain tsy resaka népotisme sy favoritisme ny eto de rectifio le dianareo de rehefa mba misy hafa koa mandray andraikitra de aza de tena masika loatra hoe tena tsy mety zao na zao na de ikoty sase na de ikoty calendrier fa samy manao zay tokony ataony fa raha ny tokony izy nge mba nitsotsotra tany nisy azy daholo ny porsa politika rehetra teto ny fikambanana de navela ho an'ny fitondram-panjakana izy fa raha fitondram-panjakana tompoko no andrasana tsisy nininna azo andrasana ale fitondram-panjakana zay ngambana namaranantsika azy renarabe mananjara fa efa mandroso fotoana dia ho faraparanantsika teo ny adevitra tamin'ity marainy ty ya ny devolako lavany lalao mbola hoe laraky ny fiteny malagasy io a ny amaranantsika azy zany de tsotra fotsiny aminy hoe raha izao ny fisehoan-javatra eto amin'ny firenena malagasy ny tokony ho izy zany raha hoe ny fihetsika tokony ataony ny zay tompony andraikitra rehetra misahana ny fitantanana ny firenena de tokony mba hoe mba manetry tena aloha fa tsy hoe misehoseho etsy misehoseho roa mba manery tena aloha satria zanak'Andriamanitra arane Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nanetry tena apondra no nitengenany fa tsy soavaly tam'izany mantsy hoe tena hoe ny soavaly matanjaka be sinsis fa ny azy apondra nanetry tena izy miakatra nakany Jerosalema zany zavatra tsara saitsainina daholo zany satria izay fanetreteny zay ihany koa tena tsy ampy be dehibe zany eto amintsika tapitra ny fandarana miara-manonja MBS Radio Madata amin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy ho tain'Andriamanitra veloma tompoko